Aleloia, dia miarahaba anareo ry havana amin'izao fotoana izao indray ny asabotsy androany fafito amby roapolo ny volana janoary 2024. Dia ho ampitomboana amintsika tsirairay avy ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ny tompo ary koa ny firaisana amin'ny faina masina. Dia faly izay zany mihoana eto indray tsika satria tady an'ny tompontsika, mitady azy mandrakarivo tsika satria te hiona aminy, te hahita azy ary indrindra te handray ny fahasoavana. Matetika zany ny fahasoavana io tsy dia tenenina loatra eto
Satria ny takian'ny tompo dia ny fibebahana. Alohan'ny hibebahantsika dia mila mandray ny tenin'ny tompontsika. Ary rehefa tafabebaka tsika dia omen'ny tompo ilay famindram-poa ahatongavany ilay fahasoavana zany antsika vao manantena ny hoe fahasoavan'ny tompo. Dia hiomana ny fomam-panahintsika zany tsika ny amin'ny teny izay ampiabahan'ny tompo. Ovakitsika ny ao amin'ny petera voalohany, toko 5. Ny tapany faharoa ihany aloha ny vakitsika. Petera voalohany, toko 5, ny tapany faharoa. Izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hitantsika zany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, samia mitafy fanetretena ianareo ka mifanompoa. Fa Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry-tena. Eto zany ny tena raisintsika zany ilay hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry-tena. Amin'ny teny frantsay ny mpiavonavina dia na matetika dia dikan'izareo ny hoe orgueil, ary ny manetry-tena dia humble na hoe humilité zany. Dia eo amin'ity fiavonavonana ity zany no tena tian'ny tompo resahantsika androany hibebahantsika. Amin'ny teny Hebreo zany hoe fiavonavonana zany hoe miavonavina dia voadika amin'ny teny farafahakeliny 5 na 9 eo, fa matetika rehefa dika amin'ny teny frantsay na amin'ny teny gasy moa zany dia na orgueil zany amin'ny teny frantsay na miavonavina, izay foana ny andikana azy. Fa ao anatin'io fiavonavonana io dia tafiditra ao daholo ny hoe manamary-tena. Mandikan' izay koa izy zany, ny manamary-tena, ny fanamarinan-tena, ny tsy fahafaham-po. Fahafaham-po zany ny fireharehana. Zany rehetra rehetra zany dia madika ao anatin'ny hoe fiavonavonana zany. Dia hoy izy hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry-tena. Resahana matetika dia amin'io hoe fahalemena, fanetretena io zany, fa ilay fiavonavonana matetika no tsy ambara na tsy toriana amin'ny olona inona moa maninona no tsy miavonavina. Ary eto dia fantatsika tsara fa Satana dia feno fiavonavonana, tsy nanetry-tena nanomboka nirehareha zany satria tsy afa-po. Zay ilay dikany mahadika an'ilay teny koa, tsy afa-po amin'ny toerana nisy azy. Amin'ny toerana nisy azy zany dia ilay anjely izay nitarika ny anjely tany an-danitra no nitady ny toeran'Andriamanitra mihitsy. Zay hoe tsy afa-po zany. Io zany dia anankiray sady tokony hibebahantsika. Tsy afa-po amin'ny toerana omen'ny tompo antsika. Omen'ny tompo toerana antsika amin'izao fotoana izao dia tsy afa-po fa te ho ambony na tsy manaiky, na tsy tiantsika zany ilay toerana, fa dikan'izany hoe tsy mankatoa ary tsy mankasitraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany zany mitohy amin'izany daholo ilay fiavonavonana. Tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra hoe na miteny ary ny tompo koa zany dia inona no teneniny? Ny fankatoavana ny tena tiany, fa tsy ilay hoe mpiheny mpanadino hozy izy fa tena ilay mankatoa. Ka izay zany takian'ny tompo amintsika hibebahantsika rehefa avy eo hoe miala amin'ny fiavonavonana. Dikan'izany ny anankiray voalohany dia manaiky ny toerana ametrahan'ny tompo antsika. Izy manana ny sitrapony, matoa zany tsika napetrany amin'ny toerana anankiray araky ny toerana zany hoe ilay toerana moa zany hoe toerana misy antsika hoe tia Madagasikara sa amin'ny toerana hafa, zay ny toerana anankiray. Fa amin'ny toerana misy antsika koa hoe aiza ny toerana misy anao amin'ny fiarahamonina zany. Matoa ianao napetraky ny tompo amin'ny toerana anankiray dia eo aloha no tiany hametrahana anao. Indraindray tsika tsy afa-po ary matetika mitondra amin'ilay fireharehana zany dia mitondra ny fahatezerana, mitondra alahelo, mitondra fialonana. Zay zany no takian'ny tompo amintsika. Tandremosa izy ny fiavonavonana fa Andriamanitra
de manohitra izany. Ovakiitsika sady ny eo amin'ny ohabolana toko fahaenina amby folo aloha. Ohabolana toko fahaenina amby folo. Ny andiny fahavalo amby folo ihany ovakiitsika manamafy an'izany. Vakiana amin'anaran'i Jesosy, ohabolana toko fahaenina amby folo, ny andiny fahavalo amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe: ny fiavonavonana dia mialoha ny fahampitehana, ary ny fanahy mirehare dia mialoha ny fahalavoana. Hitantsika amin'izany fa le fiavonavonana sy ny fanahy mirehare dia mitovy ihany zany izy eto. Hoe raha miavonavona ianao dia hanomboka zay ny fahampitehana. Ary zay nahatonga an'ilay resantsika teo hoe Satana Losifera mihitsy zany rehefa niavonavona teo amin'ny toerana nametrahan'ny Tompo azy, tsy afa-po intsony izy te hitovy amin'Andriamanitra, de noroahan'Andriamanitra hoe ty amin'izao tontolo izao no ety an-tany, zay mahatonga anazy miavonavona. Teo anatrehan'i Jesosy ary izy de mbola nipetraka ihany izy hoe mipetraka tamin'ny toerana avo izy de miteny izy hoe avy hiaraka amiko aty ambony aty jereo daholo io tany rehetrarehetra io fa omeko anao io. Zany hoe eo zany mila mampitandrina antsika fanondroany koa dia ny te-hahazo ny toerana avo eo amin'ny fiarahamonina sy amin'ny ataontsika zany amin'ny fanarahana ny Tompo. Tenin'ny Tompo de teneniny foana zay manesy tena hozy izy no asandratra, ary zay teo lohany aminareo aoka izy no farany, aoka izy no mpanompo. Ka zay tian'ny Tompo ho eritreretintsika raha amin'izany tsika tsiraray avy dia fotoana zany zao ibebahantsika hifonatsika amin'ny Tompo, ny amin'ny fiavonavonana, ny amin'ny firehariana, ny amin'ny zavatra tsy fahafaham-po amin'ny toerana nametrahan'ny Tompo antsika. Ny andinin'ny ohabolana toko fahavalo ny andinin'ny fahatelo amby folo ihany koa de azontsika vakiana mitovitovy amin'izay ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fankahalana ny ratsy no fahatahorana ny Tompo. Ny fiavonavonana, ny firehariana, ny lalana ratsy ary ny teny lainga dia samy halako avokoa. Hitantsika fa mitovy ihany zany le fiavonavonana, ny firehariana, ny lalan-dratsy. Lalan-dratsy de fantatsika tsara ny efa tonenina amintsika foana fa avetavetana eo anatrehan'ny Tompo. Ny fanompoan-tsampy, ny tsy fahatokiana an'Andriamanitra ary ny teny lainga hozy izy. Zany de efa ao anatin'ny fiavonavonana, tsy mety manery tena. Rehefa tsy manery tena dia lasa mandainga ary lasa manamary tena. Zany koa zany ao anatin'ny fiavonavonana ny fanamarina tena ihany koa. Ka alohan'ny hibebahantsika dia zay ny tenin'ny Tompo tonga amintsika, hiala amin'ny fiavonavonana. Zay zany hibebahantsika androany, hibebaka tsika mba hiala amin'ny fiavonavonana, amin'ny firehariana, amin'ny fanamarina tena. Eo koa de misy koa ny atao hoe fanamboni-tena koa. Manambony tena any ka rehefa manambony tena dia lasa tsy azo tenenina zany, tsy azo tohinina hozy izy ny fitentsika, ary lasa tia ary manaratsy, manao kritika araka ny teny frantsay koa zany. Tia mikritika satria manambony tena zany. Ka zany rehetra rehetra zany raha ao amintsika zany ao amin'ny toetrantsika dia fotoana zao hiverenantsika amin'ny Tompo hibebahantsika ny amin'ny hoe fiavonavonana. Tohizantsika amin'ny famakiana ny teny nanomboka amin'ny andiny fahaenina amin'ny Petera voalohany zany toko fahadimy amin'anaran'i Jesosy hoe: koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra. Zay zany Andriamanitra de manana ny tanany mahery. Raha tsy manery teny tsika fa mirehareha dia ho vakiantsika eo rehefa avy eo hoe inona no vokatr'izay tamin'ny zanak'Israely ary indrindra ho amin'ny olona izay mahafantatra na manaraka ny Tompo zany. Averiko amin'anaran'i Jesosy, koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro ary hapetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy nomea anareo. Rehefa feno fiavonavonana, feno firehariana dia lasa be fanahiana. Ary araka ny teny teo zany
Ny fiavana vonana dia tsy fahatokinan'Andriamanitra, tsy afa-po amin'ny toerana omen'ny Tompo antsika. Ka izay no teneniny eto hoe mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Ho asandratry ny Tompo tsika amin'ny fotoan'andro fa raha tsy afa-po tsika dia tsy araky ny sitrapon'ny Tompo izany. Fotoana ibebahantsika araky ny teny hoe hibebaka tsika ny amin'izay tsy fahafaham-po izay. Tsy afa-po ny amin'ny indraindray ny amin'ny bika aman'endrika ary dia efa tsy afa-po. Ny amin'ny tokantrano, amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny fiarahamonina, tsy afa-po ny dikan'izany tsy mahatoky an'Andriamanitra. Tsy be fanahiana hozy izy fa izy no miahy anareo. 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izy hoe mahonoana tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay harapana. Devoly izany tsy kely lalana. Raha vao tonga ilay toetra fiavana vonana dia mitohy hatramin'ny firiariana dia tsy afa-po dia tsy mahatoky ny tenin'Andriamanitra intsony ary manamary-tena. Izany no tokony hibebahantsika, hifonantsika amin'ny Tompo androany. Ka mandeha any amin'izay tiantsika aleha ary eo izy dia rehefa tsy mamono tena intsony, tsy miambina dia ny devoly no tonga ary mandehandeha tahaka ny liona hozy izy mierina mitady izay harapana. 7. Tohery izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Izay ilay izy hoe misy eto izany resaka fahoriana no teneniny eto. Matetika tsika kristianina ao anatin'ny fanompoana dia mila mandany tena hozy ny Tompo ary ray eto ny ziogako. Ao anatin'ny fahoriana izany fa nandalovan'ny olona rehetra izany fa raha tsy mahazaka izany tsika, raha ao anatin'ny firiariana, te hahazo toerana tsara, te hahazo vola aman-karena, hany ka ny devoly no tafiditra ao satria izay no tena tiany. Te hitovy tamin'Andriamanitra izy ary rehefa noroahana tany an-danitra tany izy dia mitady izay harapana, mitady olona izay hitovy aminy ety amin'izao tontolo izao ety. Ka mila miambina isika, mila mifono amin'ny Tompo. Izay ilay hoe mibebaka mandrakariva fa izy no mahay manafaka antsika. Raha ny zanaka no afaka hozy izy dia ho afaka tokoa ianareo. Ka alohan'ny hifonantsika izany dia vakiako ny tenin'ny Tompo eto ho hitantsika fa mafimafy rehefa hoe ny Tompo no tonga amin'ny fahatezerany satria miavonavona ny olona, miavonavona ny zanak'Israely. Vakiantsika ny 1 ka hatramin'ny 7 ao amin'ny Ezekela 7. Ezekela 7 azonao vakiana hatramin'ny farany izany avy eo fa mba tsy ho lava loatra. Dia ny 1 hatramin'ny 7 ihany vakiana hoe manahoana moa izany rehefa tena hoe tezitra Andriamanitra amin'ny olona izay miavonavona tahaka ny zanak'Israely amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny lohateny aminahako eto hoe ambaran'ny Tompo ny fiafaran'Israely. Tonga tampoka ny tenin'ny Tompo hoe ary ianao ry zanak'olona, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra amin'ny tanin'Israely. Injao ny farany, eny efa mby akaiky ny farany ho amin'ny vazantany rehetra. Ankehitriny dia efa mby akaikinao ny farany ary alefako aminao ny fahatezerako. Dia ho tsaraiko araky ny lalanao ianao, ka atambesatro aminao ny fahavetavetanao rehetra. Tsy hiantranao ny masoko sady tsy hamindra fo aho, fa atambesatro aminao ny lalanao ary ny fahavetavetanao dia eo aminao. Dia ho fantatrareo fa izaho no Tompo. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Injaho avo ny loza dia loza izay tsy misy toa azy. Injaho ny farany, eny efa akaiky ny farany, mifoha hamely anao izany indro efa mby akaiky iny. Efa akaiky ny anjaranao hiponina amin'ny tany, efa akaiky ny fotoana, efa tongotra ny andro. Akoranady fa tsy fihobiana, eny an-tendrombohitra. Vetivety foana dia ampidiniko aminao ny fahatezerako ary
ho tanteraiko aminao ny fahavinirako ka ho tsaraiko araky ny lalanao ianao ary atambesatro aminao ny fahavetavetanao. Tsy hiantranao ny masoko sady tsy hamindra fo aho. Atambesatro aminao ny lalanao ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao dia ho fantatrao fa izaho Tompo no mamely. Amen. Mampatahotra izany. Araky ny teny ambarantsika foana zao ny farany. Averin'ny Tompo eto matoa tonga amintsika ny tenin'ny Tompo dia zao tokoa no andro farany. Dia ambara foana moa izany mba tsy hafangaro foana fa tsy farandro. Hoe farandro dia tapitra androany ny andro rapitsony ny farandro. Dia samy manao izay tiana ataony ny olona, misy mamono tena mitambatra fa zao no andro farany, fotoana iomanantsika hiverina ny Tompo, ho avy izy handray izay anazy ary hitsara ihany koa izay tsy eo aminy izany. Ka izay no ibebahantsika. Androany dia arak'ilay teny teo ny amin'ny fiavina volana mba atao amintsika izany teny hoe amin'ny fahavetavetanao no hitsaran'ny Tompo. Anao izany antsika tsirairay avy fa hifono amin'ny Tompo tsika dia izy anie no hamindra fo amintsika. Dia izay izany no ibebahantsika. Andohalika tsika rehetra hibebaka hifono amin'ny Tompo ary rehefa avy eo rehefa tsapantsika, tsapanao fa voavela ny helikao, madio ianao anatrehan'ny Tompo satria mangataka ny ran'ny Tompo tsika, mangataka ny ran'i Jesosy. Ny ran'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana izay narotsana. Izay izany no mahatonga ny famelan-keloka. Ny diakapoka taminy moa izy no nanasitrahana antsika ary ny rany izay narotsana teo amin'ny hazofijaliana no fanadiovana. Ka mangataka ny ran'i Jesosy tsika mba hadio dia rehefa madio tsika, matoa fa madio dia hitsangana tsika handroaka ny devoly arak'ilay teny teo. Toero ozy izy amin'ny Petera voalohany toko 5 teo. Very kely amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny devoly fahavalinareo dia mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay rapany. Izany hoe mandehandeha izany eo amintsika, manodidina antsika amin'ny fiainantsika, amin'ny tenantsika, amin'ny ankorana, amin'ny fianakaviana, amin'ny atao rehetra. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalanareo rehetra maneran'izao tontolo izao. Mila manohitra, tsy afaka manohitra ny devoly ianao raha tsy voavela heloka ary mino fa voavela heloka ary ny Tompo eo amintsika. Ny tanan'i Jesosy tsy fofa mahavonjy, ny sofiny tsy ladalovana fa mahare, ka dia andehantsika andohalika hibebaka eo anatrehan'ny Tompo amin'izany endrika fiavina fonana andresahana teo izany, fanamariana tena, fireharehana, tsy fahatokinan'ny Tompo, tsy fahafaham-po amin'ny toerana izay ametrahan'ny Tompo antsika. Mila izany tsika manery tena eo anatrehan'ny Tompo ka dia andohalika tsika rehetra dia tsika andohalika hibebaka eo anatrehan'ny Tompo. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo, maneho teny eto anatrehanao izahay mandohalika hivavaka aminao ary indrindra mifono eo anatrehanao Tompo amin'ny fiavina vonana. Ny tena marina tokoa dia menatra izay, menatra Tompo hivavaka eto anatrehanao, niavinavina, nanamary-tena, feno fireharehana Tompo tamin'ny ataoko rehetra. Tsy afa-po ny amin'ny toerana ametrahanao satria tiany hisandratra. Tsy afa-po Tompo, hany ka niteniteny foana, manaonao foana, mifono aminao sady Tompo mangataka ny ranao hanadio tanteraka. Noho ny tsy fahafaham-po, noho ny fireharehana dia nandeha tamin'ny lalana tsy araka ny sitraponao Tompo. Betsaka ny lalana tsy nandehanana tsy araka ny sitraponao. Nalehan'ny tongotra dia nandeha araka ny sitrapoko ihany Tompo, nandeha tamin'izao tontolo izao, teo amin'izao tontolo izao Jesosy, tamin'ny filan'ny nofo, tamin'ny fijangajangana, tamin'ny famonoana olona ary.
Eny Jesosy, ianao mahita izany a, ka de izany no ifonako aminao, ifonay aminao Jesosy, manantona anao zay ankehitriny tamina alehan'ny tongotra, mangataka ny ranao soa tokoa, hanadio ny tongotro, hanadio ny tongotra tsirairay avy raha nandeha tamin'ny lalana tsy araka ny sitraponao. Raha nanaonao foana nanitsaka ny didinao Tompo, nanao tsinitsinina ny lalanao ka de ifonana aminao zany androany, mangataka ny ranao Jesosy, hanadio tanteraka. Tahak'izany koa ny fangatahako ny tanako nitondra, nitady zao fiainana zao, natady ny amin'ny fitadiavam-bola tsy araka ny sitraponao, fitadiavan-karena tsy araka ny sitraponao, fitadiavam-boninahitra tamin'ny zavatra maro tetỳ am'zao tontolo zao Jesosy. Tsy afa-po ny amin'ny toerana nametrahanao Jesosy fa te handeha amin'ny sitrapony, amin'ny fijerin'izao tontolo zao ka de ifonana aminao zany, fona aminao raha nandeha tsy araka ny sitraponao tamin'ny fitadiavana, ny fahalalahana etỳ am'zao tontolo zao, fitadiavana ny voninahitra Tompo, fona aminao raha nandeha nanoratra, ny nitady ny zavatra maro tamin'ny tanako, de mifono aminao Tompo, raha tsy araka ny sitraponao, diovin-dranao soa, ny tanako sasao, ny tenako manontolo, sasao ny tongotro, satria tsy araka ny sitraponao zany. De voly tokoa dia mandehandeha tahaka ny liona mitady izay harapany ankehitriny, ka maro no manaraka, maro no tafanjera Jesosy amin'ny fiavonavonana, amin'ny firiariana, amin'ny fanamarinan-tena. Fona aminao raha tsy mahay manetry tena Tompo, fona aminao raha tsy mahay tady anao, tsy afa-po ny amin'ny sitraponao rehetra, ny amin'ny toerana nametrahanao anay. Ka izany no ifonana aminao ny amin'ny zavatra jeren'ny maso, raha nijery maso feno fitsiriritana, tarika fitsiriritana, zavatra nijeren'ny maso, zavatra henon'ny sofina, tady fitsiriritana. Eny Tompo, nitondra fankalana, nitondra alahelo tao anatin'ny fo satria mitsara, manamaro-tena ny hafa. Izany Tompo ny ifonana aminao androany, tianao zay hibebaka ny amin'ny fiavonavonana, ny amin'ny firiariana rehetra, indrindra amin'ny tsy fahatokiana ny teninao. Eny Tompo, ankehitriny de ifonana aminao ny zavatra nijerena tsy araka ny sitraponao, ny zavatra henoin'ny sofiko, de ifonako aminao, diovo hafakelyko, sasao afa-pahotana, ny alehan'ny tongotro, ny raisin'ny tanako mangataka ny ranao soa tokoa. Ny ranao tena ampy manadio, ny ranao ampy manavao, ka de esory zay tsy hanao rehetra, esory zay tsy hanao rehetra, n'inona endrika firiariana, inona endrika fisehosehoana, ny fizahozahoana rehetra, ny fizahozahoana ny amin'ny zao fanarahana anao zao Jesosy, raha misy tsy araka ny sitraponao de ifonako aminao, ibahako aminao, diovy androany, sasao mba tena ho vakeliko, diovy zay tsirairay avy ho afa-pahotana. Esory ny fisainana maloto rehetra, esory ny fijery tsy araka ny sitraponao, ny fo vato, esory soloy fo nofo, fa meo anay ny fanentetena mba tsy ho tonga aminay tokoa ny fahatezeranao tahaka ny nataonao tamin'ny zanak'Israely. Raha nandasy niodina taminao Jesosy de tonga ny fahatezeranao, ka am'zao andro faran'izao tokoa, am'izao tokoa no ahitanay ny asan'ny Satana, mitady anay, mitady handrafaka, mitady tsiritsany am'izao fijery, ny fivoarana ara-teknôlôjia zao dia mitady hitondra fitsiritana ao anatin'ny fonay sy amin'ny fanahinay. Ka de mifono aminao Tompo, mifono aminao mangataka famelan-keloka androany, diovy amin'ny ranao soa afa-keloka mba tena hadio izay tsirairay avy, ny ranao tokoa arotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana, ampy manavao, manala zay tsy hanao rehetra, manala zay tsy hanao rehetra, n'inona endrika firiariana, n'inona endrika fiavonavonana, n'inona endrika fanamarinan-tena, esory zany, esory anatin'ny sainay, esory anatin'ny fonay Jesosy, fa mangataka le ranao soa hanadio tanteraka, le ranao ampy manadio, le ranao ampy manavao. Ka de misotro ny ranao zay Jesosy, ny ranao teo amin'ny hazofijaliana, ny ranao narotsaka ao de tena fisotro ozy ianao, ny ranao manadio, manafaka zay tsy hanao rehetra ary mandoro zay tsy hanao rehetra, amin'ny fisainana, amin'ny fiteny, amin'ny fijery, ny amin'ny atao rehetra ka dia misaotra indrindra satria manavao isan'andro ianao.
tsy mijery anay araky ny fahalemenay amin'ny fahadalanay fa mijery anay araky ny famindraponao mandrakariva. Zany no ibebahanay aminao, zany no itodianay aminao satria Andriamanitra mamindra fo ianao mamela heloka ho an'izay mitady anao marina, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny fahadalana rehetra, fa mitady anao, mankatoa anao Tompo, ary indrindra mino izay fa le rahanao dia ampy manavao anay androany. Ka de misaotra satria dia madio tokoa izay, fa fazako rano madio ianareo hozy ianao dia adio. Ka de misaotra satria madio izay ny ranao no tena manadio anay, afafinao aminay. Ka de misaotra indrindra Tompo, manadio sy manavao. Ka de ankehitriny izay araka ny teninao fa toero ny devoly, roahanay ny devoly hitsangana izay tsirairay avy, hitsangana satria ianao namela ny helokay, ianao efa nanadio anay ka de hitsangana izay Jesosy, handroaka ny asany maizina amin'ny anaranao, amin'ny ranao soa, amin'ny ran'i Jesosy, ny ranao Jesosy mandoro de hitsangana handroaka ny asan'ny devoly Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, androahana ny devoly Satana, miala ny Satana sy ny devoly rehetra, miala tsy anankely tsy anam-pahefana, ny devolin'ny fiavonavonana, devolin'ny fianavonavonana ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, ao anatin'ny foko, ao anatin'ny saiko, amin'ny tenanay tsirairay avy de roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka nareo Satana, miala ny Satana, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny fiavonavonana, ny firehariana, ny fanamarinana tena rehetra, ny tsy fahafaham-po amin'ny fiainana, amin'ny tsy fahatokiana ny tenin'Andriamanitra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, tsy anankely tsy anam-pahefana, ny alahelo, devoly mitondra alahelo, devoly mitondra fahakiviana amin'ny fiainako, amin'ny foko, amin'ny fiainanay, ny fahakiviana, ny fahatezerana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, mivoaka ny Satana, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny devoly Satana, miala tsy anankely tsy anam-pahefana amin'ny tenako. Amin'izao fiaraha-mivavaka izao, n'iza mitady anao ankehitriny, n'iza mibebaka teo anatrianao Jesosy, dia ianao hanadio, handroaka ny asany maizina, handroaka ny asan'ny Satana amin'ny tenany, amin'ny fiainany, amin'ny fony, amin'ny sainy tsirairay avy, manomboka izao ny asan'ny devoly Satana, roahana sy didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimbretrafa, fatorana amin'ny ran'i Jesosy, fatorana amin'ny ran'i Jesosy, atsipy any amin'ny farimbretrafa, atsipy any amin'ny farimbretrafa, torana, miala ny asan'ny Satana sy ny devoly, devolin'ny Belzebuba rehetra, devolin'ny Losifera, devolin'ny dragona rehetra, mpamotipotika sy mpamperikerika, devolin'ny firehariana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny devolin'ny firehariana, devolin'ny Jezebela amin'ny tenanay, amin'ny fiainanay, amin'ny fanarahana ny Tompo, didina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy anankely tsy anam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, no androahana ny devoly miala, fatorana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, tsy anankely tsy anam-pahefana amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny fianakaviako ny asan'ny devoly Satana, fa roahako amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka nareo Satana ny farimbretrafa, tsy hanjaka amin'izao fiaraha-mivavaka izao, tsy hanjaka aminay tsirairay avy ny asan'ny devoly Satana, fa miala, mivoaka ny Satana sy ny devoly, miala ny farimbretrafa, fatorana amin'ny ran'i Jesosy, miala, devolin'ny zazavavindrano, devolin'ny tsy faharetana, devolin'ny fieritkerehana rehetra, devolin'ny fanamarinana tena, miala ny anaran'i Jesosy, ny devolin'ny fiavonavonana, devolin'ny mitondra alahelo, ny tsy fahatokiana ny tenin'Andriamanitra, miala tsy mivoaka ny farimbretrafa ny Satana, tsy anankely tsy anam-pahefana, fa didina amin'ny ran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farimbretrafa, any amin'ny farimbretrafa ny sazan'ny Satana sy ny devoly, fa ny ran'i Jesosy handrakotra anay, ran'i Jesosy handrakotra anay, ran'i Jesosy no handrakotra izao asa izao, handrakotra ny tenanay tsirairay avy, hanadio sy hanavao, dia raisinay ny ranao Jesosy, afafy amin'ny tenako, afafiko amin'ny tenako ny ran'i Jesosy Kristy, afafy amin'ny tokantranoko, afafiko amin'ny tenako rehetra, amin'ny fananako rehetra, afafy amin'ny ankonako, amin'izao fiaraha-mivavaka izao ny ran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, afafy, mandoro izay tsanao rehetra, mandoro ny aretina, inona endrika aretina ao amin'ny vatana, ny aretina sy ny tsimok'aretina, ny valanaretina, ao anatin'ny tenako aho, de didiko sy roahako amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimbretrako, fa ny ran'i Jesosy no hikoriana, ran'i Jesosy no hanavao, rahavavao manadio, ianao no manadio Tompo, ny ranao no hikoriana ao anatiko, ranao hanavao rehetra, hanome tanjaka, hanome fahasalamana, miaro amin'ny loza sy ny asan'ny Satana, ny ran'i Jesosy no apetraka amin'ny ankonako, amin'ny tokonana, amin'ny fiainana, amin'ny fananako rehetra amin'ny anaran'i Jesosy,
Raha anao Jesosy handrakotra anay, ianao no haniraka ny anjelinao tokoa, ny anjelinao no tena miantona, ny anjelinao no tena miantona, miaramila anao no miady ary ny Satana de efa resy ny Satana ary dipina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana any amin'ny farihy rehetra avy tiana kely tana-pahefana, fa ianao no hanjaka tanteraka ny voninahitranao niseho a, voninahitranao no hanjaka amin'ny fiainanay. De misaotra indrindra Tompo, misaotra miasa, misaotra manjaka aminay de hiala tokoa ny avinavina, miala zay tsy anao rehetra, zay tsy anao rehetra n'inona endrika fiavonavonana, fanamarina tena tsy araky ny sitraponao de solonao manomboka izao. Fa dia aneritena Tompo ny fahasoavanao, ny voninahitranao no hiseho amin'ny fiainanay ary ianao no hiseho amin'ny olona rehetra, ka de ho hitan'ny olona tokoa araky ny teninao a, ny manompo sy ny tsy manompo anao a. Ianao rehefa tia de tena tia hatramin'ny farany a, ka dia misaotra indrindra Tompo, misaotra mihaino vavaka, misaotra mimaly vavaka, misaotra mamindra fo, misaotra mamela-heloko isan'andro, misaotra fa ianao tia anay isan'andro Tompo a. Dia misaotra anao zay ankehitriny zay a, mandohalika eto anatrehanao, mandohalika, tsika araka andohalika indray, tsika heverina handohalika, miantso ny fanahy masina, ameno antsika tsirairay avy. Angatao ny fanahy masina ankehitriny, ameno anao a, ameno anao a, ameno antsika. Hiseho amintsika indray ny fanahy masina, hiteny araky ny fombany mandrakariva izy a, ka dia mangataka anao zay fanahy masina, midina aminay, mitoera aminay, fenoy anao fanahy masina, fenoy anao ny tenanay tsirairay avy, fenoy anao ny fotoana ankehitriny, ianao ilay fanahy mpananatra, ianao ilay fanahy mampianatra, ianao ilay fanahy mampianatra, mampahafantatra anay ny marina, ilay fanahy fahamarinana, ilay fanahy fahamarinana, miteny ianao, hameno anay tsirairay avy, hanambara ny amin'ny sitraponao Tompo, ka dia fenoy zay, miandrandra anao foana zahay, mitady anao foana. Efa eo aminay ianao, efa teto ianao hatramin'ny voalohany a, efa eo aminay mandrakariva, eo aminareo mandrakariva, hozy ianao a ao anatinareo, ka dia toera ianao, fenoy tanterak'izay, fenoy tanterak'izay a, ka dia afahinao masina no hiasa ao anatinay, hiala ny fiavonavonana, manomboka izao de ho feno fanentetena, ho feno ny fitiavana anao, fitiavana ny teninao, fitiavana ankatoy ny sitraponao iray izany, ka dia mitenena Tompo fa vao ny fiaino zay nomboka hanompo sy hanaraka anao, hanaraka anao Tompo a, hanetritehina amin'izao fanarahana anao zao a, de hatoky anao hatramin'ny farany, hatoky anao hatramin'ny farany, fa ny lalanao tsy hitondra loza hozy ianao, fa tena fiadanana, fiadanana no menao anay Tompo, ny lalanao tsy hitondra loza fa fiadanana, ka de manaiky ny sitraponao zay, manaiky ny lalanao a, tehirizy, tehirizy ambany elatrao Tompo a, tehirizy fa miandrandra anao mandrakariva, manantena anao Tompo, misaotra fanahy masina, misaotra Tompo, misaotra fa ianao mbola hiteny aminay, ianao mbola ampahafantatra anay ny sitraponao indray androany a, amin'ny alalan'ny mpanomponao, tenena fa voninkaena zay Tompo a, aoka izay tsy hiala eto raha tsy ianao no hameno anay tanteraka, mampianatra anay ka ny teny izay ambaranao a, de tsy hiverina aminao foana, fa tena hiroborobo ao anatinay, hiroborobo amin'ny fiainanay, hiroborobo hanjaka tanteraka manomboka izao Jesosy, ka tsy tony teo aloha intsony ny fiainanay fa hiseho ny voninahitrao, hiseho ny famirapiratana, mirapiratra tokoa ianao amin'ny fiainanay, mirapiratra ianao ety amin'izao tontolo izao a, ka de hijoro zay Jesosy, hijoro hanambara ny sitraponao, hanambara izay zavatra ataonao, volan'ireo zavatra mahagaga ianao tsy takatry ny saina amin'ny fiainanay tsirairay avy, n'iza n'iza mibebaka, n'iza n'iza mibebaka, haneritry-tena teo anatrehanao a dia aneho ny voninahitra ianao a, aneho ny herinao sy ny fahefanao a, ka de misaotra indrindra mihaino vavaka, misaotra mamaly vavaka, misaotra fa ianao tokoa tia anay isan'andro, dia misaotra Tompo, voninahitra ho anao irery ihany, voninahitra ho anao irery ihany Tompo a, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina, mampianatra, mampahafantatra anay ny marina, misaotra indrindra Tompo, de raina mandrakizay ny anaranao a, ankalazaina ny voninahitrao, aleloia, aleloia, ankalaza ny tompontsika, izy hamindra fo amintsika, izy hamela heloko a, ka dia aneho ny voninahiny amintsika tsirairay avy izy manomboka izao, tsara ny Tompo raha tena mibebaka taminy ianao a.
fa tena mifona, tsy miverina amin'ny fahotana, miala amin'ny fiavonavonana, miala amin'ny fireharehana, amin'ny fanamarinan-tena, dia hiseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra, hiseho ny herin'Andriamanitra manomboka izao ho fantatrao ary fantatry ny olona tokoa fa ataon'ny Tompo samihafa ny manompo sy ny tsy manompo azy dia misaotra ny tompontsika, mihaino vavaka, misaotra ny maly vavaka, mankalaza ny Tompo amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany dia rahinay ny anaranao, ianao ilay mamindra fo no mamela hevitra isan'andro. Misaotra indrindra Tompo. Aleloia. Aleloia. Sao ilay mpananatra, mpananatra, fanahy masina mpananatra, fanahy masina mpananatra. Izany nambaran'ny mpanompo teo, izay no teny hoenty mpanompo mpananatra, firy ianareo eran-tany ny mbola tsy toerana, ny toeran'ilay fanahy, firy mbola maro ny tsy misy ny fanahy, ilay fanahy masina izany. Fantatrao va ny fanahy masina? Fantatrao va ny fanahy iray? Fa izy ilay lehibe indrindra, izy ilay lehibe indrindra, izy ilay voalohany, tsy fara ary ankehitriny ary ho avy. Izy ilay Andriamanitra ameno ny zanany eran-tany, ameno ny zanany eran-tany. Raiso ny fanahy masina mangatà aminy ho fenony ianao, raviny bebaka maro, mangatà aminy, te ameno anao i, te ameno anao izy. Mangatao amin'ny iray amenony ny fanahy ao anatiny. Rehefa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianareo dia ameno ny fanahy, ameno anareo ny fanahy, satria izy no mpitary, izy no mpanary, izy no mpampianatra, izy no manavao, izy no manova, izy no manolotsaina. Mangatao amin'ny iray ny fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, fa omeny anareo izany. Aoka ho feno ny fanahy ianareo, aoka ho feno ny fanahy ianareo, araka ny teny, araka ny tenin'Andriamanitra. Aoka ho feno ny fanahy masina, ny tsiraray avy. Ahoana no ahatanteraka an'izany? Ahoana no ahatanteraka an'izany? Ahoana no hipetrahany fanahy iray ao anatin'ny olona iray? Mila manaraka ny lalan'i Jesosy Kristy, Yesoa Masia. Mila manaraka ny lalany, satria izy no Andriamanitra, izy ilay tonga ary izy ilay tonga ny tafinofo, ilay fanan'Andriamanitra napetraka atao anatin'ny kibony Maria, ary izy ilay nanaiky nanolotena ho atao batisa tamin'ny ranobe. Ka noho ny avy nitsangana avy tao anatin'ny rano izy, reny rano Jordana, dia nisokatra ny lanitra, ary indro ny fanahin'Andriamanitra niidina tahaka ny voromailala nitoetra eo aminy. Izany no fahafenon'ny fanahy masina. Mitandremany amin'ny mpaminany mpamity, mitandremany amin'ny olona manambara ny tsy fahamarina. Raiso ny tenin'Andriamanitra, raiso ary arao ny didin'Andriamanitra, dia ny didin'i Jesosy izany. Raha milaza ho mpianany ianao, dia izay lalany no arahinao.
Fa raha kosa tsy mpianina ianao dia tsy manaraka ny didy, fa any ivelany valisa. Fa ny mpianatra dia mankatoy ny mpampianatra, dia mihay ny lesona omeny mpampianatra. Izay ambarany mpampianatra no ataony mpianatra. Izay ataony mpampianatra no arahany mpianatra. Izay nataony Kristy no tsy maintsy arahany izao tontolo izao. No tsy maintsy arahany izao tontolo izao. Izay vao afaka mitoetra ao anatinareo ny fanahy. Dia ny fanahy iray. Ny fanahy iray izany. Izy iray lehibe indrindra. Izy ilay nanomba tambony tany Mpianakavy. Izy mitoetra ao anatin'ny trano madio. Dia ny tempolo madio izany. Tempolo masina. Masina toa azy. Fa tsy trano nataony tanan'olombelona. Fa tempoly fanahy vatana no itoe fanahy iray. Izay efa nanaiky nanaraka ny diany Kristy. Tsarovy ireo apôstôly. Tsarovy ireo apôstôly any amin'ny boky Asan'ny Apôstôly. Izay nambara fa niandry tao amin'ny trano avo izy ireo. Alohan'ny andehanan'izy ireo itony. Efa vita batisa koa izy ireo. Satria mpianatry Jesosy. Mpianatry Jesosy dia niandry ny fanahy iray ho tonga amin'izy ireo. Zay vao nandeha nitory. Fantatrao marina va ny baiboly eny an-tananao. Ry pasteur na bishop na prêtre ianao. Fantatrao marina va ny tenin'Andriamanitra lanjainy tananao. Sao de mandika vilana fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Anadinan'Andriamanitra anao. Ny amin'ny teny lanjainao. Ny amin'ny teny nampiasainao. Fa raha tsy araka ny voasoratra, raha tsy araka ny voasoratra no arahinao, dia mazava ho azy fa afo be no vantanao. Mazava ho azy fa afo be no vantanao. Ary Satana no rahinao fa tsy Andriamanitra. Satria tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra ianao, fa nanova ny tenin'Andriamanitra. Nanova. Namboarinao amin'izay itiavanao azy. Fa kio arabaky teny ny teny. Ary arao arabaky teny. Arao arabaky teny. Fa tsy olona akory Andriamanitra. Ka azotsika vazy. Fa izay afafontsika no hojinjaintsika zanak'olona. Zanak'olona. Ry havana. Kely sisa dia ho avy Jesosy. Ho avy eny amin'ny rahoalahiny. Raha ohatra ka tsy hatratra azy ny iray amintsika, dia ho faty isika ihany ity. Hiala ety. Iza no vavolombelona isolo vava ho anao? Iza no hijoro eo anilanao? Anamarina ny teninao raha tsy manaiky nanaraka ny didin'Andriamanitra ianao. Dia tamin'ny nanolorany ny zanalay tokana idina tetỳ ambony tany, nandeha tao anatin'ny fahintsiana sy ny fahamarinana, natao batisa nanetry tena mba ho modely. Mba ho modely. Fa tsy tahaka ny fiangonana sasany, rano kely araraka amin'ny loto,
Aiza ao anatin'ny Baiboly no manambara izany? Aiza? Jesosy no nanao izany. Taminao vina no nanao izany Jesosy. Taminao vina anadina ny tompo anao ny teny. Taminao vina no nakarano izy ka nandraraka tamin'ny lohana zazakely na olon-dehibe. Mitandrema. Mitandrema ianao fa ho avy ny fitsarana. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Ka izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly dia tsy azontsika ho fafana izany. Tsy azontsika nalana izany na hanampiana. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fa izay manala na manampy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia zava-doza ny anjoa azy. Raha manaisitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia ho tsoan'Andriamanitra koa ny anjaranao any an-dàlana. Riava. Raha ohatra ka manampy anao amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny loza amin'ny boky ny faminaniana dia ampian'Andriamanitra ho anao. Zava-doza izany. Andriamanitra tsy azontsika ho vazivazy. Aza miavonavy, aza manamaritena araka ny tenin'ny mpanompo teo. Hoy ny tompo. Aza manamaritena, aza miavonavy, mazava ny teny. Mazava ny teny. Iza no arahanao? Jesosy sa ny mpitarika ny fiangonanao? Maninona no tsy mandray Baiboly ianao? Maninona no tsy manontany an'Andriamanitra ianao? Mandoleva dia antanio an'iray raha marina izany fa ho ambarany ianao, ho asehony ianao. Jamba mitarika jamba, mifoaza ny zanak'olombelona. Mifoaza amin'ny toromasom-panahy. Fa efa iboka ny afobe. Efa iboka ny afobe. Dia ho any va ianao. Hijaly mandrakizay. Aza manaiky voafitak'ilay ratsy. Fa mifoaza ianao. Mifoaza ianareo. Dia mbola misy ny fotoana. Efa aneny ny trompetra. Efa aneny ny trompetra. Ny fanahy iray. Ny fanahy iray. Dia midina. Midina mitoetra ao anatin'izay masina ihany. Izay masina ihany. Fa tsy mitoetra ao anatin'ny tempolo maloto. Ary tsy tempolin'Andriamanitra izay manana fiainana maloto. Ka mitandrema. Raisy ny tenin'Andriamanitra. Raisy ny tenin'Andriamanitra. Izay mahay mamaky teny dia mamakia ny teny. Izay tsy mahay mamaky teny dia miainoa ny teny. Afaka miaino ianao. Efa misy ny fahasoavana navoaka ny iray ho azo tontolo izao ny amin'ny Baiboly. Azonao enoina izany. Azonao enoina izany. Tsisy afaka ihany hoetsinana alohan'ny alany teo. Ho maro no very. Ho maro no very amin'ny amafin'ny fo, amin'ny fahadalana, amin'ny fahadalana. Ianao no vomafy. Ianao no vomafy raha manaraka. Ny any amin'ny afobe dia tsy ankijery. Samy mijaly. Alainy devoly. Ampijaliany devoly. Andro aman'alina. Andro aman'alina. Tsisy ny fitsaharan'ny fanaintainana any amin'ny afobe.
Sokafany roa ny vatany, avy ao amin'ny tongotra dia tapahany amin'ny masina. Sotominy tongotra, sotominy lavabe dia tapahany, ampijaly ny vavany mpanday dia sotominy lena, sotominy lavabe ny lena dia tapatapahany, tapatapahany. Ny tanany mpangalatra dia tapahiny devoly, dia tsipony, dia lasa mitady azy, dia miverina toy izany foana, mijaly, mijaly, ny mpijangajanga dia ny devolo mampijaly azy any amin'ny hafobe. Tsisy fitsaharana, tsisy fitsaharana. Riavana toritory ny fanahin'ny tompo amin'ireo fanahy maro zay efa very, tsisy toy ny azo atao, tsisy toy ny azo atao, ka dia ny mbola misy ny fotoana, dia ny mbola misy ny fotoana dia miverena amin'ny Jesosy, miverena amin'ny Jesosy ianao, fa any amin'ny hafobe tsy misy any, tsy misy andro, tsy misy fitsaharana ny any amin'ny hafobe. Efa misy olona any, arivo taona lasa, 2 taona lasa, 3 taona lasa, Jesu, mijaly, mijaly, ianao koa ho toy izany. Zanak'Andriamanitra ianao, tiany iray ianao, miverena aminy, miverena aminy. Eny mbola misy ny fotoana, eny mbola misy ny fotoana ahafahanao hibebaka, ahafahanao hibebaka, miantsoa ny iray, miantsoa ny iray, fa tianao ny iray, tianao ny iray, te hamonjy anao ny iray, te hamonjy anao ny iray. Repentance, 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 repentance. Devant l'éternel Dieu, devant l'éternel Dieu, devant l'éternel Dieu, repentance. Mibeba, mibeba, eo anatin'Andriamanitra, mibeba, eo anatin'Andriamanitra, dia mbola misy famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Mbola tsy name ny trompetra, ho avy ny fotoana neno ny trompetra dia vitatry. Na raha ho avy ny fotoana iantsony tompo anao, ianaranao any an-tany, dia afaka ny ainao ety ambony tany. Aiza ny mandrakizay ianao? Any an-danitra va? Hiadana mandrakizay? Sany amin'ny hafobe? Tsisy montre intsony. Aty nefany ambonin'ny tany, menomenona ny zanak'olombelona, menomenona, menomenona, tsy mety afa-po, tsy mety afa-po. Fa rehefa tonga ny fotoana averin'ny maro any amin'ny hafobe, tsy afaka anao na inona na inona intsony, tsy afaka anao na inona na inona intsony. Tianao Jesosy, tianao Jesosy, misy ny hafobe, misy ny hafobe ry ava-malala, misy anie ny hafobe ry ava-malala. Mibeba, mibeba fa ho avy Jesosy. Ho isy farany zao fiainantsika izao, ho isy farany, ho isy farany zao fiainantsika izao. Lanitra sa elo fantanao, zava-doza izany, zava-doza izany.
Hitsangana toy ny tompo ianao. Ressuscité. Raha tena manana an'i Jesosy. Batisa ny fibebà. Niara-maty tamin'i Kristy. Dia niara-velona taminy. Batisa ny fibebà. Kanefa ao aorianan'izany dia mila ho felona ny fanahy masina. Ary mila mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamanana. Izay vao tafiditra ny lamitra. Izay vao tafiditra ny lamitra. Hoavy bebe kokoa ny fanakanana ny fahamarinana. Miambena ianareo. Miambena ianareo fa hoavy ilay andriaza tontolo izao. Hoavy izy andravarava. Andravarava. Ary maro ny zavatra miseho eran-tany ankehitriny. Manambara ny fiaviany. Manambara ny fiaviany. Aiza no misy ianao? Aiza no misy ianao? Mibebà. Mibebà. Dieny mbola misy. Dieny mbola misy. Famindrampo farany. Trompetra farany. Famindrampo farany. Trompetra farany. Mitandrema. Mitandrema ny amin'ny hoavy. Aza mitoky amin'ny olombelona. Fa raisy ny tenin'Andriamanitra. Dia miova. Aza mihaino latsa. Aza mihaino fanenjehana. Tsy maintsy tonga izany. Raha mbola milamina ny fiainanao. Raha mbola falifaly foana ianao. Dia toy ny olona iray. Adala nanorina ny tranony teo ambony fasika. Teo ambony fasika. Ka rehefa ho avy ny rika. Dia hoentiny rika izany. Araha. Loza ny faharavana. Fa raha olo-kendry ianao. Dia fotoana iverenanao amin'ny tompo izao. Tsy anirahanao intsony. Tsy anarahanao intsony izao tontolo izao. Tsy anarahanao intsony izao tontolo izao. Fa fotoana anarahanao iray. Fotoana anarahanao iray. Fotoana anamboaranao ny tranonao hovan-taninao any an-danitra. Individuel. Isam-batan'olona. Isam-batan'olona. Tsy afaka ifampitantana ianareo. Fa ny tsiraray avy. Ny tsiraray avy. Isam-batan'olona. No hiala ity. Na maro ara niaraka ho faty. Dia tsiraray avy no iseho eo anatrin'Andriamanitra. Samy manana ny boky ny fiainany. Tantara ny fiainany tsiraray avy. Ary iseho eo anatrin'Andriamanitra. Dia izay nataonao. Na tsara na ratsy. Izany no hitsarananao. Hitsarananao. Raha tsara ny nataonao. Nanaraka ny tompo ianao. Nakatoa azy ianao. Ny didiny no nitandrovanao. Narovanao. Dia ny didiny no narahanao. Dia lanitra no hidiranao. Fa raha kosa tsy nakatoa ny iray ianao. Fa ny adaladala. Dia afo be no miala. Ary ny boky. Ny bokinao. Ny bokinao. Toy ny mahita aho. Ny bokinao. Dia homay. Homay. Homay any amin'ny elo. Ny tantaram-piainanao izany. Toy ny boky ny fiainantsika. Misy fiandohana. Misy fiafarana. Ka raha ratsy ny nataonao. Dia ny bokinao dia atsipy any elo. Ho potika mandrakizay. Ho potika mandrakizay. Fa raha tsara ny nataonao. Dia toy ny boky volamena. Ho voatahiry ao an-tranon'ny ray. Ianao. Ny fiainanao. Ao an-danitra mandrakizay. Fifaliana mandrakizay. Tsisy ranomaso na alahie. Fa ho vita avokoa izany rehetra izany.
repentance, repentance. Dia mbola misy ny fotoana ahavelomanareo zanak'olombelona dia mibeba mafy dia mafy, mibeba mafy dia mafy. Fa wow, wow, wow. Haleluya. Hitanao izay hitanao izay teny aminao. Teny aminay ianao fanahy masina. Mba hanambara sitraponao, mampafantatra anay ny marina rehetra. Izay dia nataonao tokoa zanak'Andriamanitra. Ampahafantarinao ny marina. Misaotra indrindra Tompo. Aoka ny teny tsy verina foana aminao. Fa tena hiasa aminay tsirairay avy. Ka ho fantatra efa ianao ilay Andriamanitra. Ny Andriamanitra rehetra. Tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Dia misaotra indrindra Tompo. Misaotra Tompo. Haleluya. Amen. Alohan'ny enotika ny teny fampahirizana izay entin'ny mpanompony rehefa avy eo dia ny tenin'ny Tompo izay mbola tonga amintsika. Raha tena mibebaka taminy isika dia tahaka ny nataon'ny Tompo tamin'ny Ezekia mpanjaka izany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo ny vakiantsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ihany vakiantsika. Izany dia mitovy amin'ny Isaia ihany amin'ny Isaia toko fahavalo amby telopolo. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo fa ato amin'ny mpanjaka faharoa izany ny vakiantsika. Dia hitovy amin'izay araka ny zavatra ataon'ny Tompo amin'ny Ezekia eto no ataon'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Raha tena mibebaka sy mifona ary miverina tamintsika. Ina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny hoe ny aretin'i Ezekia sy ny nasitranana sy nahasitrana azy. Ny aretin'i Ezekia sy ny nahasitrana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia narary saika maty Ezekia, nakao amin'ny Isaia mpaminany zanaky Amoza ka nilaza taminy hoe izao no lazain'ny Tompo. Azafady nakao aminy Isaia mpaminany zanaky Amoza ka nilaza taminy hoe izao no lazain'ny Tompo. Afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona intsony. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'ny Tompo hoe Tompo, enga anie ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko manontolo ary ny nanaovako izay tsara teo imasonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Raha tsy mbola tafavoaka ny kianja afovoan'ny tanàna Isaia dia tonga taminy ny tenin'ny Tompo hoe hiverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra Davida rainao. Efa reko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao. Indro hanasitrana anao aho ka raha afaka hampitso dia hiakatra ho ao amin'ny tranon'ny Tompo ianao. Ary ampiko 15 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria aho. Miaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Amen. Dia izay izany tahaka nataon'i Ezekia izay teny hoe nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fahamarinany, araka ny tenintsika teo hoe raha mibebaka marina sy ny tenin'ny fanahy masina teo mba tsy tonga any amin'ny afo be any amin'ny farihy rehetra afo ary tonga tahaka ny Ezekia teo izany efa ahafatesana ny tenin'ny Tompo taminy nefa noho ny fahamarinana sy nandehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra dia namindra fo taminy Tompo enga anie ho amin'izany koa tsika tsirairay avy ka dia hitombo
ny fahasoavana, ny fanasana omen'ny tompo antsika tsirairay avy dia misaotra amin'ny misaotra ny tompontsika ny amin'ny teny fa ny tompo dia mamindra fo tokoa ho an'izay mandeha araky ny sitrapony, araky ny famarinana tokoa tahaka ny Ezekia eto dia mampahery anao mandrakariva tsy erikerika, tsy toditodika fa tena andeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia ampitaiko amin'ny mpanompony Mama Felicia indray zany ny fotoana ianoantsika ny fampiresana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Alleluia. Mbola faly miaraba anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio sabotsy 7 volana janoary satria zay vao afaka miteny zany miaraba anareo. Zafaty ny farina kely ny feo. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fampibebana nentin'ny mpanompony teo ary tena hoe isaorana Jesosy satria ny fitiavan'ny tompo dia tsy takatra heverina ny amin'ny teny nomeny dia misy ifandraisany amin'ny teny izay nomeny tompo zany antsika zany anio. Dia teo ihany koa moa fanahy masina efa niteny fampafantarana bebe kokoa zany amin'ny izay tiany amintsika. Raha ndresaka tamin'ny alohan'ny hanomboako ny rehetra zany dia ny hanomezako ny ten'Andriamanitra zany dia raha ndresaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny tamin'ny groupe zay no tony teny izay raha tsy diso dia niteny hoe zaho miaino ihany koa le teny fanahy masina izay tonga satria le izy zany isaorako ny tompo hoe misy ny enregistrement na dia hoe tamin'ny voalohany ohatran'ny hoe mampahafahafa anahy tena marina satria ianao nofo. Raha vohatra ka ny nofo zany no jerena dia lasa tsika hoe tsy manao ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa tena manaiky isika iasan'ny fanahy masina dia tsy mijery intsony ny nofontsika zany. Dia isaorako ny tompo iaho ny amin'ny misy ny enregistrement satria miaino ihany koa ako satria za koa mba mahazo zany satria eo am-pitenena zany fanahy masina ray na roa fotsiny tadidiko fa rehefa miteny izy dia adiniko avokoa zany ny ankabeazany rehefa vita zany ny fotoana zany. Rehefa ohatra moa ka atao trano zavatra ataoko dia rehefa ohatra ka mivavaka dia indraindray efa manomana enregistrement zany eo akaikeo zany enregistreko zany an'ilay teny omeny fanahy masina. Fa eto zany dia isaorana ny tompo hoe afaka zany mahazo fampaherezana zany isika rehetra. Ry havana mampatahotra ny fahalebezan'Andriamanitra ary tena hoe efa andro farany tokoa isika zao. Andro farany ary tena mampiorohoro ny zavatra ho avy. Mampafantatra antsika ny tompo mba hitandremantsika mafy dia mafy ny amin'ny zavatra ho avy. Alohan'ny hanombohantsika ny ten'Andriamanitra dia manasa anao ery vavaka amiko ametrahantsika ny ten'Andriamanitra eo anatrehan'i Jesosy irery ihany. Ery vavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay satria mbola afaka Jesosy eo ary teny avy aminao. Mangataka aminao fanahy masina, oka ianao no hiteny amin'ny alalako ka ny nofoko dia hietry angina amin'izao ora sy fotoana izao. Ary ny nofona hitsiraray avokoa izay miaino Jesosy eo dia oka ianao hampangina ny nofony hitsiraray avy fa oka ny fanahinao no hiasa amin'ny tsiraray avy ka ampifoha ny masom-panahy tsiraray avy tokoa ny teny izay omenao anay. Ka mitenena fanahy masina izay tianao ambara ihany no aoka ho ambara mba ho voninahitra ny anaranao Jesosy, mba hiverena ny olonao tsiraray avy ao ambalanao. Ka misaotra anao Tompo, azavao ny sainay mpananatra ao, misaotra mpananatra ao. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina antsika zany dia ao amin'ny Jaona 4:10 manomboka amin'ny 9:12 no raisintsika. Io dia manambara araky ny tenin'ny mpanompo teo hoe mpananatra. Tao amin'izy nivavaka amin'ny fibebahana dia voateny izay teny izay. Tamin'ny mivavaka ny amin'ny fanahy masina zany, tsy tamin'ny fibebahana fa nangataka ny fanahy masina dia voateny hoe mpananatra. Dia tonga dia tsapako hoe ny tompo mihitsy efa mampiteny sahady ny amin'ny teny izay ambarany satria ny titra ato amin'ny baiboly dia hoe ny mpananatra. Jaona 4:10 andiny 10 ka hatramin'ny
1/3. Io teny io zany no nomeny tompo antsika. Dia io teny ihany koa zany no nomeny tompo anay zany anio satria ato tokantrano zany zay tsy hoe izy rehetra moa zany fa izaho sy ny zanako lahy dia ndraindray koa zanako vavy miara-bavaka aminay zany dia manao fotoam-bavaka zany izahay isaky ny indray-pandeha isaky ny indrosaky ny volana zany hoe 1 fois sur 2 zany dia fandraisana ny fanasan'ny tompo. Satria zany zany no tariny fanamasina taminay. Dia ny teny nomeny anay koa ny dia io zany ny teny koa nomeny anay zany anio. Io amin'ny Jaona 4:12 io 2:10 ka hatramin'ny 1:30. Dia eto tonga dia mahatsiaro koa hoe mila zany miteny hoe ianao amin'ny tokantranonao raha ohatra na hoe mpianaka fotsiny nareo any amin'ny trano izay misy ianao izay mivavaka en ligne ohatr'izao zany izay tsy mankany fiangonana intsony dia raha manan-janakalahy ianao ka vita batisa tamin'ny rano be ny zanakanao dia afaka izy no manao ny fanasany tompo zany satria lehilahy ihany no afaka mampandray. Dia ilay zanakanao lahy zany no afaka manao ny fandraisana ny fanasany tompo. Nefany mila zany tena hoe fantantsara ny ataony. Afaka zany ianareo kontakte anay satria evangelista Erika afaka mampianatra momba ny amin'izay hoe ahoana ny tokony atao amin'ny fandraisana ny fanasany tompo zany. Dia afaka ampianariny anareo zany ny momba an'izay raha ohatra ka lavitra ny toeranareo ka mangetaeta zany ianareo hoe andray fanasany tompo nefa tsy hain'ilay zanakao lahy no anao an'izay. Amen. Saorana fanahy masina no napiditra izay teny izay. Dia eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fanahy masina. Aleloia, aleloia. Efa matetika isika no miresaka momba ny amin'ny fanahy masina. Rehefa miteny hoe hangataka ny fanahy masina miteny foana momba ny fanahy masina zany nefa betsaka ny tsy mahalala tsara ny tena fahalebiazany, tsy mahalala tsara ny tena fiasany, tsy mahalala tsara hoe ahoana ny tokony atao. Rehefa mivavaka sahady aloha isika, rehefa mivavaka dia mila isika mangataka amin'ny fanahy masina izy no hitarika antsika mivavaka. Satria raha isika no fotsiny dia hiasa aloha isika. Ahoana zao ny laoka ao sao dia may, ahoana ny ankizy any an-tokotany any, ahoana ny vadiko any, ahoana ny mpiara-miasa amiko, ahoana ny fiarako, ahoana n'izao, ahoana n'izao, ahoana n'izao. Zay zany no hoe mila mitandra zany isika. Raha vao tsy ny fanahy masina no mitarika antsika mivavaka dia feno zavatra be dia be anatin'ny saintsika ao. Tena hoe ilay zavatry ny nofo zany, zavatry ny tany dia tsy mety fa tsy maintsy foanana zany ilay nofo. Marina fa tsy moramora aminao au début, tsy moramora mihitsy fa ny zavatra ataonao dia apetraka ao hoe fanahy masina ampianaro. Ohatra ianao misy mandray ny contrôle, ohatra ny teneniko teo, raha tsy izy mihitsy mandray ny contrôle dia lasa lavitra ilay saina olombelona. Fa rehefa ny fanahy masina no mandray ny contrôle dia ianao vatana fotsiny eo. Fa ilay tenin'Andriamanitra izay apetrany eo alohan'ny masoko zany, tsy hamasonao koa io dia izy no hiteny. Fa ianao zany fitaovana, izay ilay hoe tempolin'ny fanahy masina, tempolintsika, tempolin'Andriamanitra isika. Ka avy amintsika izy no miasa zany. Amen. Dia ho vakiantsika zany ny teny dia vakiako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ao amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 1:30 dia ho raisintsika zany tsikelikely amin'ny fanazavany fanahy masina azy. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny mpananatra. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didy. Ary izao hangataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamelanareo okamboty aho
Ankaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny iraiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny iraiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy sy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny iraiko ho tia azy, ary ankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iray ny iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangorohorona matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho. Fa ny iray lehibe, azafady, fa ny iray dia lehibe no izao. Ary ankehitriny dia efa nilaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany, mba hinoa anareo rehefa tonga. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nadidiany iray ahy dia izany no ataoko mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. I Jesosy ry havana no niteny an'io teny io tamin'ireo mpianatra. I Jesosy zany nampafantatra an'izy ireo fa rehefa ho lasa Jesosy dia andefa mpananatra izy. Ny iray zany no andefa mihitsy ny mpananatra ho amin'ireo mpianatra. Izay ilay fanahy masina, izay ilay izy miteny avy ao anatintsika rehefa tena ao aminy isika, ary rehefa miaina araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Teo ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izy niantso ny fanahy masina dia raha ny eny tsara ianareo dia nisy teny fanahy masina voateniny teo koa, verset, dia niteny koa fanahy masina tamin'ny alalany. Afaka manomboka ho tsapanao hoe ny fanahy masina no miteny, satria ny tenin'Andriamanitra eto manamarina. Averintsika vakiana kely sady fampianarana zany ampahelezana anao no anaranao koa an Jesosy mba tena ho feno ny fanahy masina koa ianao. Amen. Ho tanteraka aminao anie ny arean'ny fanahy masina miteny avy eo amin'ny tratranao, aveto mantsy izy no miteny, fa tsy anatin'ny saintsika zany dia ho heninao dia le feo heninao eto tsy voataranao fa tsy maintsy avoakanao. Ary ho heninao rehefa ho avy izy, misy fisehony maromaro zany. Teo zao fanahy masina, vao nanomboka nangataka fanahy masina zao ny mpanompon'Andriamanitra teo dia izy niteny zany eritreritra hoe tsy hiteny, zay le nofo zay. Ary efa nibedesiny fanahy masina efa impiry indraindray ohatrany hoe tsy hiteny azy zany fa mivavako avelako mihidy. Dia izaho teo tsoroko aminareo satria eto anatrehan'ny tompontsika nanomboka namay be ny masoko aloha zany, dia avy eo ny tarehako manontolo may satria efa te hiteny ny fanahy masina. Tsy mamela antsika nidy vava izy rehefa nantsony ho mpiasany isika.
Dia nanomboka mamay be ny tarehiko, tena mamay, tena mamay, tena mamay, mila kizakako. Dia tsy maintsy nokatra ny vavako aho. Dia niteny izy izay tiany ambara. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa mpanompo tsy mahasoa aho ary kely sy bitika eo anatrehany. Ary mifona amin'ny fanahy masina aho, satria indray aho mieritreritra hoe tsy hiteny fanahy masina dia manidy ny vavako aho. Mifona azy eo anatrehanareo eran-tany aho. Fa rehefa miasa ny tompo dia tsy azo sakanana. Ka voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Averiko kely amin'ny 5:20 sy 6:20. Jaona 4:20 io. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho hangataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Ho eo amintsika mandrakizay ny fanahy masina, mandrakizay hoy izy. Izany hoe indraindray isika mieritreritra hoe tsika anie ka mandehandeha foana tsisy ninina, mila mitandrina isika tompoko. Rehefa tsy ny fanahy masina iray ny ao anatintsika dia tsarovy tsara fa tsy maintsy misy hafa koa zany ao anatintsika ao. Fahavalo zany ao anatintsika. Mampatahotra ny teny, miala tsiny fa tsy hoe tsy azo tenenina fa tsy maintsy ambara ny fanahy masina. Rehefa tsy ny fanahy iray ny anatintsika dia mbola voafatotry ny devoly zany isika. Mila antsika ahafahana mifatotra mba hitoeran'ilay fanahin'Andriamanitra mandrakizay ao anatintsika. Mandrakizay hoy izy ny teny. Mandrakizay hoy izy eo aminareo mandrakizay. Aleloia. Fahasambarana be izany. 5:20. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Aleloia, aleloia. Zay le izy. Lay fanahy masina io, lay mpananatra zany dia lay fanahy ny fahamarinana. Fanahy ny fahamarinana. Marina zany. Zany hoe fanahy tsisy lainga io. Fanahy masina io. Fanahy ny ray io. Fanahy Jesosy io. Tena hoe izy le hoe lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fanahy Jesosy io anatintsika io. Zay le hoe raha narenareo teo rehefa miteny ny fanahy masina dia miteny hoe hoy izy Jesosy ny miteny indraindray. Rehefa miteny ny fanahy masina dia miteny hoe zao. Dia miteny indray Jesosy dia io zany fanahy ray zany io miteny io, zay eniny avy any amin'ny ray. Ao amin'ny Jaona 5:20 izy manambara hoe zay eniny avy any amin'ny ray dia ambarany. Tsy hiteny ho azy izy fa zay eniny avy any amin'ny ray no ambarany. Jaona 5:20 zay eo amin'ny andininy fa raitsika kely ihany eo amin'ny andininy fa 3:20. Afaka raisinao ny verset. Ovakiko kely ihany amin'izay mazava tsara kokoa gambany. Ka hatramin'ny 4:20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa rehefa tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny avy amin'ny fahefany tenany izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ay. Jesosy zany io fa handray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. 5:20 tizantsika eo ihany. Izay rehetra nanany iray dia ay avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. Amen. Zany hoe ny fanahy masina ankalaza an'Andriamanitra matoa izy miteny. Eniny avy amin'ny Jesosy, satria Jesosy sy ny ray dia ray ihany. Dia ny ray mihitsy no miteny amin'ny fanahy masina, mampiteny ny fanahy masina. Ry havana, marina izany. Satria indraindray rehefa miasa io fanahy masina io, na ohatra raha hoe mandroaka devoly raha miteny dia indraindray na ny feoko ara miova, lasa mitrerona hafafa be izany. Zay le fanahy masina.
ohatrany gaga tao voalohany satria ohatrany hoe tsy feo aho. Fa rehefa tena tena hoe autorité, rehefa tena izy miteny de ny feonao tena hafa mihitsy mivoaka avy aty amin'ny tratra mihitsy le feo. Zay le fanahy masina. Ary maro ny fiasan'ny fanahy masina. Misy koa ny fandraona devoly sorako ny tompo satria fa nomenay koa zay famezam-pahasoavana zay. Engany mba ho azonao. Mandroaka devoly amin'ny teny tsy fantatra. Miteny amin'ny teny tsy fantatra aho mandroaka devoly koa. Dia tena hoe lasa le devoly satria indray andro tonga moa de témoignage zany tiany tompo atao satria araka ny teneniko hoe ny fampaherezana zay omeny zany dia miaraka amin'ny fijoana vavolobelona mba hisandrata ny tompo ambony foana. Ny tompo no asandratra tompo. Dia ny témoignage zany dia indray andro zany tsentsina be zany nioroko volo gripa be aho. De tsy nety afaka zany le tsentsina tamin'io. De nividy ohatrana produit tany farmasia zany natao tamin'ny orona zany. De itsika zany mila mitandra satria le fanafody atao amin'ny orona zany le goty lasa zatra zany le orona de tsy nety sitrana zany. Fa ohatrany tsentsina foana. De efa nampiasa angambany teo amin'ny roa le bouteille kely zany le tavoahangy kely reny. De tsapako zany efa miteny zany tompo hoe tokony hatsahatra aby zany le izy. De nakany farmasia de nividy zany eucalyptus hoe mba hoe simple zany analako an'ilay tena fanafody zany. Ilay hoe goty atao amin'ny orona zany, le spray atao amin'ny orona zany. De tsy te hampiasa l'eucalyptus koa aho. De indray andro zany nandroaka devoly. Tam'za le orona tsentsina be zany de nandroaka devoly zany. De teo am-pandroana devoly aho de niteny amin'ny teny tsy fantatra, de sady aiza io zany mieritreritra an'le oroko. De nohony avy eo vao vita le fandroana devoly amin'ny teny tsy fantatra, afaka tanteraka ilay tsentsina tamin'ny orona anankiroa. Aleloia. Voninahitra ho an' Jesosy. Zay le hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, ny teny any an-danitra. Fitenin'ny anjely, fitenitsika any an-danitra rehefa ho tonga any isika. Amen. Tonga dia sitrana tanteraka ny oroko. Ry havana. Zay le fanahiny iray. Zay le fagagana ataony. Ka tokony atoky isika. Satria isika nomeny fahefany. Ka ahoana isika no manahy? Ahoana isika no misalasala hoe tsy marina zany, tsy mino aho. Raha tsy mino isika dia faly Satana satria izy zany no inonao. Mila mitandrina. Fa mila isika tena hoe miorina tsara matoky an'Andriamanitra. Matoky an'ilay ray be fity. Rehefa teny itoeran'ny fanahiny isika dia ny fanahiny no miguide antsika. Ny fanahiny no miteny ao anatitsika. Izy no miasa. Izy no miasa ka tsisy ny asakana. Amen. Fizantsika ny tenin'Andriamanitra. Azafady. Andininy fa 7:20 zao isika. Hoy ny teny vakiko amin'ny anarany ao amin'ny Jaona 4:20 eo Raisitsika hatramin'ny 9:20 aloha Tsy amelanareo okamboty aho. Ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao. Fa ianareo no ahita ahy satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amen. Eto zany Jesosy dia manambara fa isika zao ka tsy irery. Raha ohatra ka hoe kamboty ianao any amin'ny toerana misy ianao, tsisy ray, tsisy reny, tsisy mpaitapo, dia malahelo ianao fa hoe kamboty aho. Tsy irery ianao raha manana an' Jesosy. Tsy irery ianao raha manana an' Jesosy. Satria ny fanahiny aloha dia efa ao anatinao. Araka ny teneny eto. Rehefa miaraka amin'ny tompo zany hoy aho mba tsy hadiso mantsy ny teny zany. Dia ny fanahiny efa eo amintsika zany mandrakizay aloha zany. Dia eto zany ny tompo miteny hoe tsy amelanareo okamboty aho, ankaty aminareo aho. Ankaty amintsika izany. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao. Fa ianareo no ahita ahy satria velona aho dia velona koa ianareo. Zay le hoe Jesosy maty dia nitsangana tamin'ny maty dia velona izy nakany an-danitra. Dia tsika zay koa. Ny batisa ny fibebahana dia le aloka nahafatezan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana.
satria araka ny tenin'ny Paoly apôstôly niara-maty tamin'i Kristy isika ary miara-belona aminy koa. Ry havana, zay ny le izy ny tompo tena hoe nalevina tao am-pasana, nampidirina tao am-pasana mihitsy Jesosy fa nitsangana izy. De isika koa nalevina tanatin'ny rano batisa ny fibebahana izany, ny amin'otatsika zany, dia nitsangana isika avy anatin'ny rano ny batisa ny fibebahana, lasa olom-baovao, de tokony ho fiainam-baovao. Zay le hoe niara-maty tamin'i Kristy dia niara-velona indray tamin'ny Kristy. Aleloia. Dia tizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra. 15. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko, ary anareo dia ato amiko, ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana, eto zany dia manambara marina Jesosy fa ny ray ane ka tia antsika. Ahoana zany fitiavan'Andriamanitra antsika izany? Tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao? Ny fitiavan'Andriamanitra ry hava-malala dia tsy mitovy amin'ny fitiavan'ny olona antsika. Na tiantsika raha ny ray aman-drentsika, izay niteraka antsika ny karakara antsika, mamin'izy ireo isika, mamin'izy ireo isika. Fa mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, satria izy no namorona antsika, izy no namolavola antsika. Tena sarobidy amin'Andriamanitra ny isika. Raha tsapantsika ny fitiavany antsika dia miverina tanteraka aminy isika. Andriamanitra dia fanahy. Ny fanahy anatintsika izay ao anatintsika, io no tokony ody any amin'iray. Ary io fanahy io no velona kokoa noho nofontsika zao, satria nofontsika dia vovoka, vovoka mandehandeha tsika, ohatran'ireny vesta be fotsiny ny vatantsika zao. Fa ny fanahintsika io no tokony ody any amin'iray. Nefa ny isika raha ohatra ka mandaha ny iray dia very ilay fanahintsika. Tamin'ny fanahy masina tonga teo izy niteny teo tena feno alahelo ny tompo Jesosy. Feno alahelo ny tompo Jesosy ny amin'ny fanahy maro any amin'ny elo. Maro ny fanahy efa very any amin'ny elo. Raha mahatsapa ny alahelo Jesosy ianao, amen, ho tanteraka aminao ne izany rehefa mivavaka ianao, rehefa tena ao amin'ny tompo ianao. Rehefa tsapanao ny alahelo ny fony Jesosy amin'ny fanahy iray, sarobidy ao anatrehan'ny tompo, very any amin'ny elo mandrakizay de tena hoe hibebaka ianao ary hiverina aminy ianao. Fa tena mampalahelo ny tompo ny fanahy iray very, ka izay no mahatonga azy mbola miantso antsika foana hibebaka, hiverina aminy mba tsy ho very any amin'ny elo koa isika. Tiantsika ny tompo ry havana, maminy anie isika, tena maminy isika. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Eto ny teniny ny 20 dia hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izao ao aminareo. Zay le izy. Fantatratsika zany fa Jesosy dia ao amin'Andriamanitra, ary isika ao amin'ny Jesosy. 20 io ao amin'ny Jesosy isika, dia hoy ihany teny hoe ary izao ao aminareo. Tena marina zany, ao amintsika izy, satria izy tsika teo aloha raha niova ny fiainanao tsy tahaka ny teo aloha, lasa olom-baovao ny fiainanao, tsy tia miteny ratsy intsony, tsy tia manao adalana intsony, fa tena niova tanteraka ianao.
niala tamin'ny fomba ratsy rehetra dia ny tompo izay ao anatinao. Tsy ianao taloha intsony. Tsy mila akory ianao miteny hoe zany ka ohatran'izao ka lasa ohatran'izao. Tsy mila zany akory. Fa ianao ihany no mahatsapa hoe Jesosy ianao marina ny ataon'ato. Rehefa tsy mahazaka intsony isika mahare zavatra ratsy na mahita zavatra ratsy amin'ny masontsika dia ilay fanahan-draisana anatintsika satria izay ny tompo. Izay ny tompo. Raha vao tsy mahazaka isika mahita ny fiainana ratsy dia mifalia satria efa amin'ny lalana ho any an-danitra izany isika izany. Aleloia, aleloia. Efa amin'ny lalana tsara isika izany. Fa raha mbola falifaly isika hoe ay, misy an'izao dia iny falifaly anaraka an'izay dia aokitsika metraka fanontaniana. Fa mbola tsy tena ao amintsika izany Jesosy. Satria ny tompo tsy mipetraka ao amin'ny trano maloto. Izay izany ilay Jesosy tsy afaka izy andoto ny fanahan'Andriamanitra mahery ao anatin'ny loto. Matoa ny olona iray maloto dia mbola voafatotry Satana izany. Tsisy ny mahamenatra an'izany fa mila isika miverina amin'iray. Isika rehetra dia samy mpanota avokoa fa mila fanafahana, mila ahafahana izay isika vao afaka hiditra lanitra. Tsy afaka manamary tena tompoko araka ny tenin'ny mpanompony teo. Miala amin'ny fanamarina tena, miala amin'ny avonavona toetrantsika rehetra daholo izany raha mbola ratsy isika. Tsisy olona miteny zany mendrika beako, tsy tompoko. Ratsy avokoa isika rehetra. Ny ota rehetra izay voambara eto ambonin'ny tany dia mamatotra ny isam-batan'olona. Ka tsy maintsy manao divorce amin'ny Satana isika satria Satana no rainy ota rehetra izany. Fa raha mbola misy tazomintsika dia izy ilay voalaza aty ambany ity rehefa avy eo. Izy ilay ho avy andrian'izao tontolo izao. Ny tompo dia niteny hoe tsy manana na inona atoaniko izy io andriana izao tontolo izao, izany hoe i Satana izany. Raha ny olona iray mbola any Satana dia tsy misy ninona anazy ao amin'ny Jesosy. Jesosy tsy ao aminy. Tsy tanteraka aminy izany ilay teny voalaza eto. Eo amin'ny 5:20 izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy. Izay izany ilay izy. Ary izay tia ahy no tia ny raiko ary izao ho tia azy ka hiseho aminy. Amen. Aleloia. Izay izany. Raha manana ny didiny tompo izany isika ka mitandrina izany dia izy no tia ahy. Tia an Jesosy aloha izany voalohany. Izany hoe tia an Jesosy izany. Ary izay tia ahy no tia ny raiko. Izany hoe raha vao tia ny tompo izany isika, raha vao tia an Jesosy isika satria mitandrina ny didiny dia tian'Andriamanitra koa isika. Aleloia. Ary izao ho tia azy. Tiantsika izany ny tompo. Ka hiseho aminy. Amen. Ry havana, marina izany. Marina izany. Miseho amintsika ny tompo. Tena miseho amintsika ny tompo. Efa nijoro vavolombelona teto aho amin'ny video lasa amantonany lasa any. Eny tompoko nahita ny tompo aho amin'ny endrika ny fahazavana tonga nanao opération ahy. Tena fahasambarana tsisy toa izany. Tsisy toa izany. Nefany tsy tanteraka izay fotoana izay, tamin'izany fotoana izany, raha tsy efa nitandrina ny didiny tompo aho, ny amin'ny baiko nomeny fanahy masina talohan'io, satria niaino azy aho. Izany hoe teo ny fanahy masina nampianatra ahy alohan'i Jesosy ho avy. Tsy maintsy ny fanahy masina aloha no manitsakitsana, teny hoe zao atao, zao atao, zao atao, zao atao. Zay vao tonga ny tompo Jesosy. Aleloia. Zay zavatra niseho. Ny fanahy masina no niteny hoe mangalana ao saka, ario ty, sac poubelle moa izany. Ario ty pataloha ty, ario ty. Dia nanova ahy. Ario tony veriny tony, ario ny ranomanitra, novainy tanteraka.
eniko miteny izy dia nataoko avokoa zany rehetra izany. Zay vo tonga ny tompo. Zay no mahatonga ahy ry havana ambarako aminao eto matoky sy mino ny fanahy masina sy ny tompo miteny, satria tamin'ny fiainako sy ny ankonako ilay izy. Fa eo amintsika ny tompo, ary koa efa niteny tamiko ihany koa ny tompo, efa henoko tato an-trano. Any amin'ny témoignage ihany koa raha mbola tsy naheno ianao. Miteny amintsika ny tompo, ary miseho amintsika izy. Eny, tao anaty nofy, efa impiry aho no nahita ny tompo tao anatin'ny nofy. Tsy voazara avokoa moa ny vidéo momba zany, fa misy ny voazara any. Impiry ny tompo ny mampanofy, ary hitako ao anaty nofy izy. Aleloia. Tsara ny tompo, tsara ny tompo Andriamanitra antsika. Lehibe izy, ary be fitiavana, ary te hiseho aminao koa ne izy. Te hiseho aminao koa izy. Tiany ianao anatona anazy bebe kokoa, miverena aminy. Oka anaiky ny didiny, oka ankatoa azy, dia ho avy izy ho hitanao. Ho hitanao ny tompo. Ahazo fiadanana ianao, raha tena mankatoa azy. Tsy afaka mifampizara isika hoe andraso omeko anao izay nomeny tompo ahy. Fa manana isika tsiraray avy eo anatrehan'ny tompo. Afaka manome anao mihoatra lavitra izy izay nomeny ahy. Mangatà aminy dia omeny ianao. Fa ny azahoanao ahita ny tompo dia ny fifankazaranao amin'ny tsy tompo, araka ny ten'Andriamanitra tonga teto. Mifankazatra aminy. Mifankazatra aminy. Mila fantatro bebe kokoa izy amin'ny teniny izany, dia amin'ny vavaka. Dia ho tanteraka aminao tahaka ny natanterahany tamiko ny sehoan'i Jesosy aminao. Amen. Amen, 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 amen. Ho tanteraka tokoa ane izany aminao. Ho tanteraka tokoa ane izany aminao. Satria tsara ny tompo. 2:20. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy. Averiko indray mandeha. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy. Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Dia namaly azy Jesosy hoe, raha misy tia ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay, ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy, dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy, fa ny ray izay naniraka ahy. Amen. Zay zany, mazava tsara. Eto ilay Jodasy tsy Iskariota. Aleluia. Tapaka kely teo Aleluia. Sotran Jesosy. Eto i Jodasy tsy Iskariota. Zany hoe, le Jodasy tsy Iskariota zany dia tsy ilay anankiray namadika azy. Fa misy roa maty zany ny anarana hoe Jodasy. Dia ity ray ity zany no nametraka fantana tamin'i Jesosy hoe, tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Zay le izy. Tsy miseho amin'izao tontolo izao ny tompo. Zay le hoe misy ny gaga hoe manina za tsy mahita an Jesosy fa ianao mahita an Jesosy. Raha mbola miaina tahaka n'izao tontolo izao zany ianao dia tsy ahita ny tompo mihitsy. Na oviana na oviana. Raha tsy mankatoa ny didiny ianao, araka ny teniny eo ambony, mila mankatoa ny didiny, mila mitandrina ny didiny, mila mitady azy, mila manetry tena, mila miala amin'ny ratsy rehetra, mila miala tanteraka amin'ny ratsy rehetra, manaja tanteraka an'Andriamanitra, miaina anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Zay ilay didin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 12:7-12 dia hoe, fa izay tsy lasa very ndao vakintsika Hebreo 12:7 ndao vakintsika mihitsy. Hebreo 12:7-12 izay vaky toy izao mianatra Jesosy tompo hoe,
mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary koa fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Raha vo tsy manam-pahamasinana zany isika dia tsy hahita ny tompo. Zany hoe mila masina zany isika. Fa raha mbola miaina kosa ianao anatin'ny fahalotona dia mieritreritra ve ianao tompoko fa Andriamanitra tahaka antsika olombelona ka iseho aminao nefa ny fiainanao mbola tazominao daholo izao ota rehetra izao? Tsia tompoko, tsia. Tsy afaka ahita ny tompo izay mbola miaina anatiny tsy fahamasinana sy tsy fahamarinana satria Andriamanitra dia masina sady marina. Ao amin'ny Levitikosy 18:12 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao tompo andriamanitrareo. Aoka ho masina ianareo izy, aoka ho masina zany hoe didin'Andriamanitra izany. Aoka ho masina ianareo. Tsy maintsy masina zany isika satria masina zany izy tompo Andriamanitra antsika. Zay izy vao afaka hiaona amintsika, zay vao afaka iseho amintsika. Ry havana, tsy moramora ny lalana mankany an-danitra, tsy moramora, tsy maintsy isarahana avokoa izao rehetra izao. Ny tany mihitsy zany, ny fomba ny tany mihitsy isarahana avokoa. Fa raha tsy zany dia tsy hiaona amin'ny tompo isika. Ny olona miteny aminao hoe hafahafa ianao, zay mihitsy. Raha vao miteny aminao ny olona hoe tsy mitovy aminazy intsony ianao dia mifalia ianao. Za moa ny vavaha azoko dia betsaka fa vao mihafaly satria ny antony efa hafahafa aho fa tsy mitovy amin'izao tontolo izao intsony satria lanitra no tanjoko. Tsy misaina ny ety ambony tany intsony ahako fa ny lanitra. Ry havana, tiantsika anie ny tompo. Rehefa manambara ny tompo isika dia indraindray ny olona miaotra. Nisy madama ray izay olona fantatro izy io teo aloha, zany hoe fantatro hatramin'izao le olona, dia izy io zany tamin'ny efa taona marobe tany efa nameko hoe momba ny hoe tia YouTube manaraka tenin'Andriamanitra. Dia le olona moa hitanao samy manana ny fiainany. Dia indray andro izy hitako voatsy ela dia niteny taminazy aho hoe naveriko taminy zany le izy dia namaly izy eny le ohatran'izao titra, fantatsara le izy, fantatsara ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao, fantatro koa angamba mety manaraka eto ianao fa tena mankatoa ve? Tena mankatoa ny tompo ve? Betsaka ny mahafantatra hoe iny ramatoa iny le ho avy Jesosy Kristy tompo. Eo ihany koa evangelista Erika koa dia hoe ho avy Jesosy Kristy tompo. Fa tena mino ve nareo an Jesosy sa izay menada fotsiny no henonareo eto? So dia izay no tianareo jerena eto sy henona eto. Maty antoka ianareo raha hijerenay olombelona. Raha hijerenay olombelona ho iaho, ho faty antoka be ho anao. Fa raha hijery an Jesosy any an-danitra ianao hiaino azy ny tenin'ny tompo anao dia ianao tena sambatra indrindra. Tena sambatra indrindra. Oka tena hoe ho avy eto ianao hiaino ny tenin'ny tompo ampiova anao. Ary koa hoentinao ho an'ny hafa mba havovonjy ny hafa. Satria izay dia fitaovana fotsiny ihany. Fitaovana fotsiny ihany. Manambara izay tiany Jesosy ambara aminareo. Aminareo tsiraray avy. Amen. Tizantsika ny tenin'Andriamanitra. Ie. Dia eto zany tompo ny teny hoe dia namaly aza Jesosy hoe namaly ny Jodasy tsy Isikarota hoe dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary ankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Amen.
Zay le izy. Teo aloha ary amin'ny andiny fafitambin'ny folo dia ny fanahy masina no eo amintsika mandrakizay. Ary ao anatintsika koa ny ten'Andriamanitra, hoy Jesosy. Dia eto indray dia ny ray sy Jesosy anorona fonenana ao anatintsika zany. Ao amintsika. Zany hoe izy telo, io le telo fa iray. Fanahy masina, ray, zanaka. Aleloia, aleloia. Sambatra nay isika sambatra tsika satria ny ray no mitoetra ao anatintsika. Lay Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Sara, Andriamanitra Debora, Andriamanitra Davida, Andriamanitra Foibe, Andriamanitra Maria Magdalena. Izy no ao anatintsika. Izy no ao anatintsika. Andriamanitra apôstôly rehetra. Izy no ao anatintsika. Fahasambarana izany. Andovan'ny lanitra ny isika tompoko. Ka manahoana ny toe-panahinao? Manahoana ny toe-piainanao? Tena mendrika marina ve itoeran'Andriamanitra? Ao marina ve izy ao anatinao? Sao dia tsy ao Andriamanitra? Ao ve izy sa tsy ao? Ianao no mahafantatra. Tonga dia fantatrao izany. Amen. Tsika ny ten'Andriamanitra. Andiny 4:20. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko. Ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Amen. Zay le izy. Zany hoe izay olona tsy mankatoa an' Jesosy zany dia tsy mitandrina ny teniny. Tsy manaraka ny teniny. Zay le tenen'ny fanahy masina teo. Zay le tenen'ny fanahy masina teo. Zay le mila antsika mandray ny ten'Andriamanitra. Satria raha tsy manaraka ny tenin' Jesosy isika dia tsy ho tafiditra lanitra mihitsy izany. Zay teny tompo eto hoe izay tsy tia ahy. Izay tsy tia azo izy zany hoe izao tontolo izao zany itenen'io le olona mbola miaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao zany itenen'io dia tsy mitandrina ny teniko. Ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ray izay naniraka ahy. Amen. Zay zany le izy. Raha mbola manao zavatra ratsy foana isika, mbola anatin'ny avinavina, anatin'ny fireharehana, anatin'ny loto rehetra, fanompotsapy, mamono olona, jangajanga, mangalatra, mandainga, miteny ratsy, voalaza anaty baiboly avokoa zany rehetra zany voalaza anaty baiboly avokoa zany rehetra zany. Hatramin'ny hoe mandoalika anatrehan'ny statut, voalaza ao avokoa izany. Zany hoe tsy tian'ny ray zany izay manao an'izany. Tsy tian'ny ray ka tsy afaka hitoetra anatintsika mihitsy zany ray raha ohatra ka mbola manao an'izany ny olona anankiray. Mila mitandrina isika tompoko. 20. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina. Izay iray ny iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Izany le izy. Ny fanahy masina ao anatintsika. Amin'izao tsika miteny izao izy no mampianatra antsika. Mampianatra antsika izy. Ary mampatsiahy antsika ny zavatra rehetra. Anio zao raha ohatra ka nanomana anaisan'Andriamanitra dia henoko fanahy masina teny taminao hoe miampy témoignage ny tenin'Andriamanitra hoentinao. Tonga dia miteny izy. Indray tena autorité misy fa tena hoe mafy ny teny miampy fijoroana vavolombelona ny tenin'Andriamanitra izay ambaranao. Dia jerevo teo anjoro vavolombelona nisy anankiroa teo tsy nomaniko fa izy no mampatsiahy zay le hoe izy no mampatsiahy antsika ny zavatra rehetra izay nolazain'ny tompo zany satria ny tompo no miteny amintsika. Dia amin'ny fotoana io zany amin'izao fotoana zao fanahy masina mampatsiahy hoe ity no ambaranao, izy no mampiteny fa tsy zavatra nisoratako. Zay no ataony fanahy masina. Zay le mpananatra, mpampianatra, manolo-tsaina. Izy zany no afaka mampianatra antsika ary mampivaka antsika ihany koa. Izy no miteny.
mampianatra antsika mivavaka. Izy rery ihany. Tsy araka ny nofo io tompoko, tsy araka ny nofo io, fa araka ny fanahy. Teo tsika nandroaka devoly. Raha nandroaka devoly ianao hoe araka ny nofo dia tsisy devoly lasa teo, tsisy. No ny mpanompon'Andriamanitra teo androaka devoly isika. Ahoana ny fiomana ny fanahinao? Le fanahy no mandroaka devoly satria tsy hitanao tsi na le izy. Fa le fanahinao no miady amin'ilay fanahy ratsy eo anatrehanao. Misy mihitsy ny fanahy ratsy. Ka izay le hoe zavatra tsy hitan'ny maso, fa raha mitenao amin'ny fotsiny eo androaka devoly aty, dia jerenao fotsiny izy dia tsy miala eo. Dia vita ny fandroanao dia miditra ao anatinao indray le devoly. Izay ny ataony. Mila mitandrina isika satria miady amin'ny fanahy dia tena hoe ady amin'ny fanahy. Rehefa miteny mpanompon'Andriamanitra hoe raiso ny rahan'i Jesosy, mandraisa rahan'i Jesosy, dia raiso ny rahan'i Jesosy satria ra amin'ny fanahy. Ra amin'ny fanahy. Fa zavatra tsy hita maso avokoa izany. Engany eo omeny tompo famezam-pahasoavana ianao ahita amin'ny fanahy. Tahaka fahitako. Tahaka fahitan'ny ankonako ihany koa. Mangataha amin'ny tompo dia omeny ianao. Mangataha amin'ny tompo fa omeny ianao. Ampahiratiny ny masom-panahinao. Mangatao hoe Jesosy alao ny kirana manakona ny masom-panahiko. Alao ny kirana manakona ny masom-panahiko. Tsy ahitako zava-miafina tokony hiambenako. Mangataha fa omeny tompo io rehefa tena zanany ianao. Mba hiambenako Jesosy, mba ahitako Jesosy zava-miafina satria zanakao ahoana tompo no tsy mahazo mengotia amin'ny Jesosy. Raintsika ne izy. Jesosy mila ako. Te hitanao a Jesosy, mangetaeta a Jesosy, te areanao a Jesosy. Aiza ianao mitaraina aminy, mangataka aminy, dia amaly ianao izy. Be fitiavana ny tompo. Dia amaly ianao izy. Jesosy diovy ny masoko, diovy ny sofiko, diovy ny vavako. Te ahita Jesosy. Te hiparla en langue a Jesosy. Mba tsy hoe ny devoly ny vavaka ataoko. Omeny ianao zany. Satria rehefa mivavaka amin'ny langue tsika, amin'ny teny lanitra, tsy fantatry ny devoly zavatra tenentsika. Tena fandrika ho azy zay. Tsy fantany. Mihira koa amin'ny teny tsy fantatra. Nomeny tompo koa zany, tompo manome azany koa. Mihira ianao amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Enonao mihitsy ny tenanao fa tena hoe tsy eto ambony tany tsony ianao. Enonao mihitsy ny atmosfera manodidina anao tena miova. Miova tanteraka, tsy te hijanona ianao rehefa mihira amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Na vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra tsy te hijanona mihitsy ianao. Tsy mety tapitra. Tsy mety tapitra. Za alina teo ambony fandriana, za atory. Avy mivavaka aloha zany alina, dia za efa atory eo ambony fandrianako dia vavaka io manomboka amin'ny teny tsy fantatra. Rehefa ny lohako ambony fandriana amin'io atory. Dia miteny amin'ny teny tsy fantatra, miteny amin'ny teny tsy fantatra, miteny amin'ny teny tsy fantatra, dia miteny, dia miteny, dia miteny, dia miteny, dia miteny, dia miteny. Amin'izay ilay izy mampagaga. Tsy hoe kory migonogonona fa miteny mafimafy dia ilay vadika eo anilako tsy marena inona na inona. Aleloia. Aleloia, aleloia. Zany hoe miresaka amin'ny tompo zany. Miresaka any an-danitra zany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Tsy mare kory ilay vadika eo anilako. Fa miteny dia miteny, miteny amin'ny teny tsy fantatra. Naharitra elabe. Zay ilay asan'Andriamanitra, izay asan'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina. Ny maraina ny vavaka ihany koa dia mbola miteny tsy fantatra zany, ny ampy miteny tsy fantatra zany. Vavaka tsotra fa ny ampy amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia nisy teny nampahafantarina fanahy masina taminao hoe zao no dikan'izay, zao no dikan'izay, zao no dikan'izay, zao no dikan'izay. Aleloia. Omeny tompo foana isika rehefa mandroso bebe kokoa mifankazatra amin'ny tompo. Amen. Amen. Mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Hitoetra ao anatintsika izy. Araka ny teny eto, marina ny tenin'Andriamanitra. Ao anatintsika izy. Ao anatintsika mandrakizay ny fanahy masina. Hiara-hiala amintsika ety izy. Ny fahazavany no mandravaravany eny amin'ny herin'ny lanitra eny atongavantsika any an-danitra. Izy ilay mazava. Ka aoka isika tena hoe hijoro. Miova. Miova. Mba ahasambatra anao. Amen. Izantsika ny ten'Andriamanitra. Andininy fa
dia miroapolo tsika izao anao diny fafito am'roapolo tsika izao hoy ny teny tompo aho vakiko amin'ny anarany hoy jesosy hoe fiadanana no avelako ho anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeza tontolo izao no fanomeko anareo aza mangorooro na matahotra ny fonareo amen zay le izy tena fiadanana no omeny tompo antsika iny ry havana tena fiadanana tokoa no omeny antsika rehefa ao amin'ny tompo isika dia ny nofintsika amin'ny alina dia nofy mampitandrina foana mampafantatra foana ary manambara zava-miafina foana araka ny teneniko hoe raha ny nofy izay naseho an'ny tompo tamiko hatram'izay fotoana zay a dia tsy ho voatantarako mihitsy a mandra-pialako ambony ity tany ity satria be debe voninahitra ho an' jesosy be debe tsy ho voatantara avokoa satria ny tompo a dia miditra antsehatra foana satria tsika ao anatsika ny tompo de rehefa matory isika izany de ny fanahintsika tonga dia mifandray amin'andriamanitra mahita zava-miafina mahafantatra zava-miafina na ny fahavalo ara tonga de fantatsika mizavatra ohatran'izao misy olona ohatra ny resaka taminahako voatsela ohatra nefa ny olona iny zavatra marina zavatra zay iny olona iny efa naseho an-tompo tamiko fa ny fosa anahako ilay olona eo adevanko miresaka amiko hitako izy tsy malalakory fa fantatro ny anatin'ny fanahiny aleloia zay ny ataon' jesosy olona hitako ohatr'izao eo alohako amin'ny tena normalina zany dia tsy fantany fa izy ene ka naseho an-tompo tamiko volana maromaro fa mifosa ay ary hitako mihitsy ry havana zay le hoe ao afanahy mampiambina antsika ny tompo miaro antsika ny tompo mampafantatra antsika zava-miafina izy araka ny tenen'ny tenin'andriamanitra eto tsara be miaraka am' jesosy ry havana mampahery anao mihitsy aho tena hiverina tanteraka amin'ny tompo hiverina amin'ny 100% na plus 100% ary verena am' jesosy fa tsara ny ao am' jesosy zay le hoe fiadanana no avelako ho anareo nametraka fiadanana ao antsika ny tompo ary nomeny antsika koa ny fiadanana zay le fiadanana ara-panahy tsy akory ara-bola misy matsy ny diso fievitra hoe kristianina de hoe manaraka ny tompo zany le tena hoe manaraka ny tompo zany kristianina de hoe manam-bola be manan-karena be ananana daholo zao rehetrarehetra zao tsy fiadanany nofo akory tsy fiadanany nofo ara-bola na ara-karena akory fa fiadanany fanahy zay le hoe saino ny zavatra ety aza misaina zavatra ety an-tany fa ny any an-danitra saino ny zavatra any ambony hoy izy any amin'ny toeran Kristy ny fanahintsika efa sambatra ny nofontsika sahirana ihany sahirana fa ny fanahintsika efa sambatra zay le fiadanana ambaran'ny tompo eto fa aza mieritreritra hoe omeny tompo vola million zany zay zavatra zay dia any satana zay mila mitandrina isika oka isika anao araka ny teny davida hoe izy angamba ny tao teny zay raha tsy diso aho hoe tompo aza atao manana loatra ho izy satria raha manan-karena loatra izy zany dia anadino an'andriamanitra aza atao mahantra loatra aho satria raha mahantra loatra izy dia alahelo zany ohatran'izay le ten'andriamanitra fa tsy akory jesosy omeo vola vidianako 4 mitandrema tompoko omeo vola vidianako trano be omeo vola vidianako tomobila be mitandrema tompoko mila tsika manetry tena zay zavatra tokony hoe ho zakantsika ho sazantsika no omeny tompo fa tsy avelany isika anaonao foana tsy avelany tompo tsika anaonao foana tsy eken'andriamanitra izany tsika ny ten'andriamanitra andiny fa 7 efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha ao nefa ho avy aminareo indray
raha tia ay ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny iray aho fa ny iray dia lehibe no izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Amen. Zay le izy. Efa sambatra izao ireo apôstôly sy ireo vehivavy izay naharitra ela taty. Ry havana, zay le izy. Lasa ny tompo anamboatra fitoerana ho antsika any an-danitra. Any an-danitra. Zay le hoe tsy zavatry ny tany. Fiadanana ho any an-danitra mandrakizay no apetrany amintsika. Fiadanana mandrakizay any an-danitra. Eto dia mahatsiaro tamina sehoan'ny tompo tanatin'ny fahitana any Paul de Tarsa. Hitako ny lamosiny hoy aho. Tsaroko tsara mihitsy ny poziny. Ny fitafiny dia tena tsotra dia tsotra. Nefa raha fatatsika tsara ny tantarany dia olona tena manan-karena tsara plasy tamin'ny teo anatrehany fanjakana ny ainany teo aloha. Nefa no nanaraka an' Jesosy izy dia niova tahaka ny fitafiny Jesosy ny fahitako anazy. Fitafin'ireo apôstôly. Akanjo tsotra brin, ohatrohatr'izay ny lokony. Ohatrana marron clair zay ny lokony. Akanjo tsotra zany, akanjo fitena azy ngamba ny fitena azy tsy haiko hoe akanjo ngamba satria lava reny le izy. Dia miaraka amina ohatrana sakosy kely atao amin'ny sisiny aveto. Tsotra dia tsotra. Tsotra dia tsotra ary kapa hitako teny am-tongony. Dia hitako ilay toerana eo aloha midadasika be andehanany. Ny alany ilay toerana izay ny adanany be amin'ny nofo teo aloha. Fa nanetry tena mba hidirany any an-danitra. Izay le fiadanany tompo. Fiadanany tompo. Izay no tokony arahantsika ihany koa. Tsy mihevitra hoe ay tsy maintsy manam-bola be azany. Tsy maintsy manana zao azany. Ry havana tsia. Aza mihazona izao tontolo izao. Fa ny tompo izao tontolo izao dia ho hitantsika eto amin'ny 9:30. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho. Fa avy ny andrian'izao tontolo izao. Nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Zay. Zay le andrian'izao tontolo izao dia Satana izany. Lay antikristy. Izy lay ho avy. Izy lay hipetraka amin'ny toerana ho avy andrava. Ry havana. Ny tompo Andriamantsika dia Andriamanitra tompo izao rehetra izao. Izy manan-karena amin'izao rehetra izao. Azy avokoa satria izy namorona izao rehetra izao. Fa i Satana dia mamitaka ny olona mitamby arena amin'ny olona. Jereva raha Jesosy nitady ho fitahany. Tamin'i Jesosy avy natao batisa. Dia tany efitra 70 andro 70 alina izy nifady alina. Dia nitady hamitaka azy Satana. Tadidio tsara ny ten'Andriamanitra. Afaka vakinao izany ao Matthieu 4. Izay raha tsy diso afaka raisinao ny ten'Andriamanitra. Matthieu 4. I Satana dia nitady hamandrika an Jesosy nefa Jesosy Andriamanitra. Efa hita tany an-danitra ne Jesosy teo am-piandohana. Fahantany tsara Jesosy. Mbola tadiavy no fitahana ihany. Nefa Jesosy tsy ho azony mihitsy. Dia ny fitahany, inona zavatra teneny amitahana an Jesosy. Teneny lomba ny amin'ny sakafo aloha. Mila mitandra tsika ny amin'ny sakafo. Eo ihany koa ny amin'ny voninahitra. Ny faharoa dia hoe menjeray ianao izy. Amono an Jesosy. Rehefa tsy azo ny amin'ny sakafo dia tadiaviny ho vonoina. Asainy amono tena izany. Amono tena. Famono tena dia afo be no miandry. Satana no mitarika an'izany. Lasa ke jereo kely le faharoa matsoma azy dia diso ka tsy mety. Matthieu 4. Le andiny voalohany dia hoe ny amin'le voalohany zany dia hoe andiny fahaefatra hoe safady andiny fahatelo dia hoe dia nanatona ny mpakafanahy ka niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao
teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Io zany ndray aloha dia manaraka an'izay efa tsy minaiky zany Jesosy tsitra lala satria tsy nanoraisitsika zany anio andiny fadimy de hoe de nitondra azy nakany an-tanàna masina indray ny devoly ka nampitoetra azy teo an-tampony tempoly sady niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any. Amen. Hitanareo zany mianjera te amonao Jesosy mandehana mamono tena. De fahatelo io le resaka rena io. Fahatelo dia hoe andiny favalo ary nitondra azy nakany tendrombohitra avo dia avo indray ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninainy sady niteny taminy hoe omeko anao izao rehetra izao raha miankohaka eto anatrehako ianao. Tanareo zany nitady hamitaka an' Jesosy, nitady hamitaka an' Jesosy fa tsy nahazo an' Jesosy satria Jesosy Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy miantso anazy andiny fafolo fa hoy Jesosy tamy mandeha ihana ianao Satana fa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery ihany no otompoinao. Amen. Zay le izy ka isika mila mitandrina raha manonomboka ty arena manonomboka ty zavatry ny tany dia Satana zany efa nahazo anao mibeba tompoko mibeba fa ho avy Jesosy zay le andria zao tontolo zao tsisy azy ao amin'Andriamanitra na dia kely ary fa ny Andriamanitra dia fahatsorana fiainana tsotra ary manome ho any mahanitra. Andiny faraka amin'ny telopolo farany dia faranantsika ny fotoana fa mba ho fantatra tontolo izao fa tiako ny iray ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Ry havana ny teny Jesosy tamin'ireo mpianatra dia izay zany no tiany ambara hoe fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko. Ry havana nanao araka izay nandidiny iray anao ve ianao? Jesosy nanao izay araka nandidin'Andriamanitra azy nefa n'izy zanak'Andriamanitra, izy avy any an-danitra, izy ihany no Andriamanitra nanaiky izy nanao izay tiany ray nambarandray nanaiky izy nefa nisika dia mahazandoha nefa tsika mba ho vonjena. Ry havana oka isika andiny tena oka isika anaraka an Jesosy oka isika iova ankato an Jesosy zay isika vao afaka itoerany fanainy afaka itoerany ray afaka itoerany Jesosy. Zay leo amin'ny Jaona 5:10 de am'izay tsika manamboatra ny tranontsika ny iray any an-danitra mba ahafahantsika ody any amin'ny tranontsika rehefa tonga ny fotoana elantsika ety. Ry havana aza reraka tompoko mifoaza mibeba miala amin'ny ratsy rehetra fa ho avy Jesosy. Amen. Ry havana zay ny anio sorantsika ny fanahy masina ny amin'ny fotoana anio dia zay menadama metraka veloma aminareo indray ny amin'ny fotoana rehetra zay vitan'io zany dia amin'ny heriny izao zany amin'ny heriny androantsika voalohan'ny volana io amin'ny heriny androany zany tsika fandraisana fanasany tompo de oka iomana zany ny tsiraray avy anomana ny mofo sy ny ranom-boaloboka raha misy any aminao fa raha tsisy mofo moa misy zany mipetraka any ambanivohitra na misy tsy afaka mihinana zavatra amin'ny farinina zany misy oloatra zany mantsy de afaka izy manomana vary de le vary zany hatrany hoe apoliplesina kely zany amboarina de izy zany no atao fandraisana fanasany tompo satria arakaraky ny fahasalaman'ny tsiraray avy zany de isaonana ny tompo lehibe izany fa tsy divay tompoko tsy divay fa ranom-boaloboka no atao. Dia zay zany ry hava malala fa mametraka veloma aminareo zay ka raha sitrapon'ny tompo zany dia amin'ny herin'ny anio zany tsika zany fandraisana fanasany tompo zany eto ny fotoana dia mampatsiahy eto ray andro aloha de mametraka veloma aminareo zay menada amin'ny anaran'i Jesosy tompo de zay zany anio veloma tompo.